Ankafaliana omba pirarisoa tompoko lasy tompoko vavy no entina anaterana ny arahaba ho antsika rehetra ny tokantrano any izay manjoa ny fahita lavitra tonga soa ato anatin'izao fandaharana manokana izao izay anasaina ny filoha tale general ny vondrona Sodiato Andriamatoa Mamy Ravatomanga. Miaraka amiko eto manantotosan'izao fandaharana izao Abraham Razafy avy ao amin'ny TV Plus Madagascar. Miarabanao Abraham. Miarabany naterako tomafo, miarabany Gasikara Fenasoa, miarabany vahiny ary miarabantsika indrindrandrindra manaraka fandarana n'izao alina izao. Ihany koa ato amin'ny akaviako ato Gasikara Fenasoa avy ao amin'ny Real TV. Miarabanao Gasikara. Miaraba naty miarabany Abraham arabaina manokana. Andriamatoa filoha tali général ny vondrona Sodiaty anisan'ny sokajiko isan'ny personnalité publique ianao mandeha be ihany ny resaka ka hoy hoe salama tsara ve ianao tompoko satria mandeha ny resaka momba ny fahasalamanao fa tiako hoe ny malagasy androany salama tsara ve ny filoha tali général ny vondrona Sodiaty. Miaraba anareo hotely Menada dia miaraba ihany koa ny mpijeritsika manaraka an'izao fandaharana izao. Salama hitanareo zao Andriamatoa Gasikara ary tsy mbola nanana olana ara-pahasalamana mihitsy hatramin'izay ka hatramin'izao. Manatsiraka tompoko. Manamafy ny arahaba ho anao Andriamatoa Mamy Ravatomanga amin'izao ary mankasitraka anao ihany koa nanaiky ny fanasana teny Melada amin'izao fandaharana manokana izao. Eny ary tompoko lasy tompoko vavy fihevintsika hanomboana ny fandaharana manokana dia horonan-tsary fohy mahakasika indrindra ny vondrona izay tantaniny Andriamatoa Mamy Ravatomanga. Arao ary tompoko. Araky ny horonan-tsary ny Andriamatoa Mamy Ravatomanga mankalaza ny fahatelo amin'ny telopolo taonany ny vondrona izay tantaninao. Inona azo lazaina ny bilan ary inona ny anton'ilay hoe telopolo taona tsy aoriana no ankalazaina ny vondrona izay tantaninao? Ia, telo amin'ny telopolo taona tokoa ny vondrona Sodiaty izay noforoniko moa tamin'ny 1990 ary ao amin'ny sehatra maro isan-karazany hitanareo ao anatin'ilay horonan-tsary izay ny hitantsika teo. Betsaka ny zavatra nietrehana sy ny lalovana. Raha republika ny tenenina dia republika faharoa anisan'ny lalovanay kely dia ny republika fahatelo sy ny fahaefatra. Izany hoe nisy filoha maromaro vitsivitsy no hitanay amin'ny mampandraranay zany.
tsy mora no mitatana mora no manangana orinasa fa tsy mora no mitatana orinasa sy mitazona ny mpiara-miasa tsy zavatra mora zany efo 4000 ny mpiara-miasa atao amin'ny vondrona Sodiaty amin'izao tsika miteny zao ary misy orinasa eo amin'ny 20 mahery eo no atao anatin'ny vondrona zany hoe orinasa ray isaky ny 2 taona zany no naorina ninona fitondrana teo nanomboka tamin'ny 90 hatramin'izao tsika miteny zao dia zay ny défi napetraky ny mpitondra zay mpitatana sy ny mpiara-miasa aminay ary manara loatra koa eto misaotra an'ireo mpiara-miasa satria raha tsisy an'rareo tsy tonga amin'izao stade zao ny orinasa zay misy ny tena satria ny tena nanampy be deaibe na tamin'ny zavatra sarotra zany indrindrandrindra tamin'ireny satria krizy anaky 2 telo ny lalovanay fa dia mbola ety foana mijoro ny orinasa noho ireo mpiara-miasa ireo indrindraindrindra ny mato PDG ny voalohateny aloha dia miaraba ny orinasa miarabanao ihany koa zay PDG zany orinasa zany mahatratra zany zany 3 taona izany iverina fa raha olombelona zany dia efa miditra tanteraka ao anatin'ny ataontsika hoe famatorana meno ny resaka ao dia anisan'ny ambaranao fa mamididina ny 4,000 ny mpiasa raha mamerina ny tsiaro anefa niaraka tamina fandarana farantsika ny aprily voalohan'ny volana aprily 2024 ary ny teny anao tamin'izay fandaharana ny rahantsika faran'izay fa mahatratra 4,000 ny mpiara-miasa aminao zany ao anatin'ity vondrona Sodiaty ity ary ny teny moa ianao tamin'izany fotoana zany fa tanjonao ny ahatratra hatrany amin'ny ray alina ny isan'ny mpiasa ao anatin'izay orinasa izay andrimato flotale generaly eritaona sy efa-bolana aty aorintsika no miresaka io efa tratra ve zay tanjon'izay sa ny janona teo amin'ny 4,000 isika ho an'ny mpiasa ny tombo ve raha ny tombo dia ny tombo firy zany ny mpiara-miasa aminao ao anatin'ity vondrona Sodiaty mba ataoko tsiaritra kely fotsiny ny statistika tena izy dia mihoatra ny 4,000 ny mpiara-miasa amin'ny atao amin'ny Sodiaty zany hoe efa nitombo kely le izy fa raha tsy tonga 5,000 angamba aloha tsy ho resahantsika fa ny tanjona moa satria ny mpanao politika ny ohatra ny ampisy ny député sy ny ampisy ny maire no mamaika an'rareo ho anay mpandrara dia ny ampitombo ny mpiara-miasa aminay ary ny ampitombo ny orinasa tantaninay no objectif anay voalohany ka io samy manana ny objectif ankanenay aloha efa nahatratra 4,000 mitazona nino ano sarotra fa manangana mora dia mba vita lohatra amin'izao noho ny fitahian'Andriamanitra dia mba mijoro somatsara daholo le orinasa ireo ary tsisy orinasa nikatona zany hoe nikatona noho ny tsy fetezana fitantanana akory tsisy zany fa dia mba mizotra eny hany ny akabetsahany orinasa ny tantanana ohatr'izay misy moa ny valiteninao tamin'izay fotoan'izay hoe ny mpanao politika ampitombony majorité fa ny anao ny mpiasa akoatran'izay ihany koa ianao tadidiko tao anatin'ny fandarantsika farany iny laza ihany koa ianao fa hatramin'ny nanangananao ty vondrona Sodiaty ny 7,700 dia farafaratsy ny orinasa ray ao anatin'ny 2 taona ho ianao andrimato PDG no atsanganao efa nisy orinasa vaovao natsanganao ve hatramin'ny voalohan'ny volana aprily 2024 ny fampiresantsika farany raha eny inona no anaran'ny orinasa ary inona ny sehatra izay nidiranao indray zany tao anatin'izay orinasa vaovao zay na io manangana moa na mividy orinasa mitovy ihany le izy satria ny tanjona mitovy ihany ka tao anatin'izay tokoa nisy orinasa zay niditra atao anatin'ny vondrona Sodiaty ngamba ny afaka jerenareo amin'ny site web le izy tsy dia ao anatin'ny manavanana loatra ty manonontonona sy manao publicité orinasa ty fa ny ampy ny orinasa tao anatin'izay heritaon'izay ary dia tena zay moa ny objectif anay sehatra aviation sy ny immobilier zay no nampitomboana zany tao anatin'le izy tao anatin'izay 13 taona nisy iny ny groupe Sodiaty izay andriamato flotale général ao anatin'ny resaka aviation moa ianao tonga dia hidirako avy hatrany angamba raha tsy mahadiso satria anisan'ny vaovao
teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena izay atao hoe krizy teo amin'ny industria ny fitaterana anabakabaka izay tamin'ny farany teo anisan'ny anakianana anao mafy andrimatoa flotalier général ny atao hoe monopole efa ndresantsika ihany moa zay tao anatin'ny fandarana tamin'ny voalohan'ny volana abrily taona 2024 teo na izanaty zany andrimatoa flotalier général anisan'ny hoe ny amafy anga ny fanakianana anao mahakasika izay monopole izay satria orinasa na atao hoe compagnie anankitelo no sahirana amin'izao fotoana izao amin'ny fahazahonany atao hoe CTA ary any anjiananao hoe anisan'ny ao ambadika ny fakanisana sahady amin'izay hoe monopolisation ana aviation fitaterana anabakabaka eo amin'ny sehatra tsy miakina izay andrimatoa flotalier général inona mety ho avalinao an'izay ianao marina ve no ao ambadika an'izay tsy fahazahona ny atao hoe CTA an'ireo compagnie mpitaterana miisa anankitelo ireo. Misy tokoa ny resaka nandeha mikasika an'izay tsara angamba ny hofatarina ny zavatra tena misy raha fahalalako azy dia misy orinasa tratra tao anatin'ny fanondranana volamena tsokosoko anankiray dia misy enquête en cours mikasika ny orinasa io dia mazava ho azy bloqué ny CTA misy koa orinasa zay nisy accident matetetika tao amin'ilay orinasa accident na fiaramanidina zany dia misy procédure resaka sehatra aviation io dia mety zay angamba mabloqué ny CTA ka tsy zay zavatra monsieur passé any amin'ny orinasa tsirairay akory dia ho tompona andraikitra amin'izany fa ny sehatra ny aviation dia sehatra manahirana misy procédure misy pitsopitso ny be deabe ao anatin'ny resaka aviation ka aokotsika tsy hanao raccourci na hanao diabolisation satria raha vao misy mitrangana zavatra kely anankiray eto dia ny tenako foana notononona nefany fantatritsika raha mahita reny resaka trafika nisy teto reny reny accident nisy reny raha manao ny asan'ny aviation civile tsy afaka hitsabaka amin'izany mihitsy fa asan'ny aviation civile zany fa lazana ve fa misy orinasa efatra ao anatin'izay tontolo ny fitaterana anabakabaka izay anao ndrimatoa mamirafatomanga satria misy resaka mandeha ihany koa zany ary zay ny ilazako hoe antsitrapo tanteraka ve lisy sa mety hoe misy fanerenana mivantana na akolaka mety nazahoanao an'ilay orinasa efatra hoe ahoana ozy anatin'ny tontolo ny fitanterana anabakabaka marina ve zany hoe ana entoboka non tsy manana orinasa efatra ao anatin'ny tontolony fitaterana anabakabaka fa misy ny orinasa TOA zay efa mampolo taona maro nisy iny zay ao anatiny ako misy orinasa ny teneniko anareo teo niaraka ny fampidinika zay sy ny tompony taloha efa 2 taona lasa zay na 3 taona lasa dia mifanaraka fa hoe alao atambatra ny compétence sy ny ressource mba hahafahantsika miatrika ny tontolo eo amin'ny resaka aviation dia nisy ny fiarahana amina orinasa anankiray ihany koa zay miaraka amin'ny TOA dia misy koa ny orinasa anankiray amin'ny resaka maintenance amin'ny resaka fiaramanidina zay miaraka ao anatin'izany sehatrany ihany koa amin'izay sehatra izay indrindra mantsy andrimatoa flotalier général satria niarahany aina ary niarahana nanaraka ireny vaovao mahakasika ny talier général ny ACM teo ireny voaresaka teo ny resaka fanondrana na antsokosoko ny volamena voaresaka teo ihany koa ny resaka ireny atao hoe accident na lozam-pifamoivoizana anabakabaka ireny tao anatina fotoana maro andrimatoa flotalier général tsy voatendry ireo mpikambana vaovao teo anivon'ny filakevim-pitantanana ny ACM ry anisan'ny teraka atao hoe tsy fandehanan-draharaha sy tsy fampandehanan-draharaha teo anivony zany ACM izany ny tena tiana antanina ao anatin'io satria orinasa anankitelo andrimatoa flotalier général no voaresaka ao anatin'ity industrian'ny fitaterana anabakabaka ity resaka assiste avion ny aéromarine ary ny STA ny fantanina hoe tafiditra ao anatin'ireo ve ilay orinasa resahanao andrimatoa flotalier général ka hovidinao atao anatin'izay heritaona no resahana teo izay tsisy idiran'ireo orinasa ireo mihitsy ny orinasa zay nametraka fiara-miasa tamin'ny TOA
tsy ao anatin'ireo orinasy ireo ary tsy tompona andraikitra koa ny tenako angamba amin'ny tsy fisiny ny conseil d'administration zany fa iny moa aferan'ny ministera sy ny fitondrany zay côté zay fa le orinasa ny tonononao teo a tsisy ifandraisa mihitsy amin'ny fiarah-miasa misy am'teo a tao anatin'izay mantsy tao anatin'izay mantsy re mato filotale généraly nisy ny atao hoe bras de fer teo amin'ny ministry ny fitaterana teo aloha Andriamatoa Roland Ranjatoela anisan'inona tsy nanona anarana mivantana izy fa fantatra ihany tiany fatarina tao anatin'izay tiany tenenina tao anatin'izay dia Andriamatoa Maminiaina Ravatomanga no anisan'ny tiany nambara tao anatin'izay ary andeha atao hoe raha ny fijery aty ivelany dia tsy namelanao raha tsy miala teo amin'ny toerany ary nakany ny kisaka nakany amin'ny asekina tetsy Afrika inona mety avalinao zay Andriamatoa Filotale général ko amin'ny asekinany amin'ny sehatry ny aviation ihany zany nga Abraham raha ny fahalalako azy président ny asekina izy aty Afrika tsy tena toeram-boninahitra be ve zany donc tsisy idiran'izany mihitsy ary zay sy ministra teo aloha mifandray mifampiresaka tsara fa le izy koa moa tsy tokony voizitsika amin'ny zavatra tsy misy satria zay no mampalailo eto a raha vao misy zavatra kely mandaly dia tsy manana ohatry ny mahafinaritra atsika mihitsy ny voy an'le izy efa manazava amintsika eto a fa misy antony ary arahantsika nahita ny nahatonga ny sanction an'iren'olona reny zay nyteneninao teo anisan'ny teneninao teo le orinasa tsy tiako manona zany satria sampandrara zay tsy ao anatin'ny etikako mihitsy ny andeha anenjika orinasa namana fa zay moa ny toe-javatra misy a mampalahelo le izy fa ny réglementation dia tsy afaka manoatra mihoatra an'izay tsisy afaka mihoatra ny lalàna sy ny réglementation misy ny olona rehetrarehetra fitaterana anabakabaka raka ny voaresaka teo Andriamatoa PDG nampiresaka ihany koa ny mety hoe mety hitarika hatrany amina karazana trafika samihafa le izy lavitry ny fitatandra-panjakana ny fanontaniako Andriamatoa Mamy Ravatomanga dia ny hoe inona no assurance omenao an'ny vahoaka mijery atsika amin'izao fotoana izao fa mety tsy hitondra any amin'ny fitondrana cargaison ireny fitaterana anabakabaka ataonao ireny araka ny teneniko anareo teo a ny orinasa teo efa mampolo taona ny nisiny ny fitondrana ny fandimbo izy teo raha nisy sombotsombona zavatra ohatr' zany nataon'ireo orinasa nay ireo zany dia mino fa tsy petraka amin'izao toerana misy azy zao ny teo ohatra ka angamba n'ilay onoono sy nitsao zay aely satria tsy afaky ny anao zavatra madio mihitsy zany ianao eto raha tsy anao trafika tsy afaky ny voatra ngamba tokony esorina kosa zany toetsainy zany fa za dia miteny aminareo fa ny orinasa zay tataniko dia afaka jerena afaka kontrolena ohatran'ny orinasa rehetrarehetra manaraka ny fitsipika mife ary io anie misy audit international le misy audit anie hoe ary eto raha misy sanatria misy an'izany tsy maintsy misy zavatra mivoaka foana eto ary tsy maintsy hotratra foana ianao ka oka angambany tsy araka ny teniko teo hoe tsy ho diabolisena foana le orinasa zay misy ny tena amina zavatra tsy misy na ho foroporonina hoe tsy ho tonga amin'izao toerana misy azy zao io raha tsy nanao sanatria hoe nanao trafika zay mantsy le mampalahelo ary zay le message tian'ny olona sasany ampitaina dia valiko mivantana izy hoe 3 taona no nanaovako fandrarana raha sanatria nisy an'izany tsy mbola tafapetraka teto ohatr'izao fa mety tany amin'ny toeran-kafa nisy Andriamatoa Mamy Ravatomanga miresaka orinasa mantsy izy menadady araroty kely satria maromaro ihany ny adihevitra momba ny orinasanao raha sitraka ao asesiko kely satria miresaka hoe orinasa tsika anisan'ny tena mpanintsika anao aloha ny solomba-mahoaka ny Madagasikara fitao atao masina Roland Ratsiraka fa ny lazy izy fa misy an'izao société Bricom zao dia nahazo ny marché amin'ny resaka scanner rehetra amin'ny port ary nambara mihitsiny fa karazana monopole le izy
voatery tsy maintsy nitady an'le noty ary zay no ampiodikodina anaty eo a eto ambany masoko eto ilay noty a noty nivoaka ny 23 janvier 2023 izy tia miresaka zany an'izay a amboarany Roland Ratsiraka zay ty anontany anao hoe marina ve zany ary manaiky ve nao fa efa karazana mpimo ambasady a izany hoe mahazo ny marché ny scanner rehetra amin'ny port rehetra eto Madagasikara inona no avalinao am'izay fitorohana nataony solomamoaka Roland Ratsiraka zay ny solombavam-bahoaka moa zany tsy fantatro ny zavatra tena tiany atongavana na de fantatra ihany ara moa satria samy eo amin'ny sehatra ny fandrarana amin'ny ampahany moa izy ny orinasa Bricom de orinasa misehatra eo amin'ny scanner misehatra eo amin'ny resaka maintenance amin'ny ankapobeny ary ny toerana misy azy de any Maurice araiky fenao samandalo hoe anao le orinasa satria zay nambarany fa hoe anao ka mbola manazavana izy mantsy io orinasa io de efa niara-ny asa tamiko nandritry ny taona maro miara-miasa izy ary izy manana ny carte n'ilay marka Smith zay io carte internationale orinasa panneau scanner basé any à Londres ary ireo scanner reo zay vokariny dia misy usine un peu partout fa surtout en Europe no any France misy an'le izy ka lay orinasa zany nanao appel d'offre ny douane de io Smith io nahazo an'ilay appel d'offre na vente na scanner teto Madagasikara satria nametraka ny douane malagasy ialana amin'ity trafika isan-karazany ity hoe 100% scanning de io orinasa Smith io zany no nahazo ny appel d'offre zay basé any à Londres sy any misy usine maromaro araky ny teneniko teo ka io orinasa io zany lay carte n'lay le Smith aty amin'ny Océan Indien de Bricom manana an'le carte efa ela de io Bricom io efa niara-ny asa tamiko efa ela donc ny rôle amin'ny Bricom zany de manao ny installation manao maintenance an'ireo scanner reo ary ny douane no opérateur mikirakira n'le scanner raha tsorina zany resaka service après vente no ataon'ny Bricom meto sy manao ny installation fa ny resaka régaliana rehetrarehetra de an'ny fanjakana sy ny la douane zay le izy ka le orinasa nahazo an'le marché de ny fiara-miasa tamin'ny Bricom efa amatona amin'ny maro fa tsy hoe voandroany zay installation sy service après vente zay manao installation service après vente de maka compétence avy aty amin'ny équipe malagasy izy zany manampy amin'izay zavatra zay ka tsy tokony afangaro ny resaka opération ana scanner zay hoe mikirakira n'ilay scanner en détail sy mamoaka ny résultat n'le scanner sy ny olona manao ny installation sy miassurer ny service après vente ary zany ao anatin'ny sehatra mifandrarany tsy hitako mihitsy hoe inona ny tokony ho problème amin'izany resany iny fa mampatonga na manontany mantsy za zao maheno an'le resaka hoe mpiara-miasa soatra zany nahita n'lay fanadidina tamin'ny horonan-tsary teo tsika ary hitantsika tsara fa maro ny société anao zany eto Madagasikara eto nanisehatra ny fahasalamana ny fizahan-tany ny hainovaky jery ny maro samihafa zany ahoana tsara ny tena fandehany lay société natsanganao afaka manome précision zany ohatra ny PDG ve androany hoe misoratra amin'ny anaran'ny Sodiaty sa hoe iza daholo ve no anarana sa mety misy anarana hafa izavy zany ary ianao ve manana société ivelan'ny Madagasikara raha misy raha eny ny valiny azo fatarina hoe aiza mba ialantsika amin'ilay resaka hoe prety veny no ampiasaina zany ao anatin'izay le anarana zay za manana société maro eto araky ny teneniko teo tamin'ny voalohany tamin'ny teny fampidirana efa iarahantsika nahita moa PAD teo ny vidéo ny présentation fohifohy ny orinasa zay misy eo amin'ny sehatry ny automobile eo amin'ny sehatry ny fahasalamana sehatry ny audiovisuel sehatry ny fitaterana sehatry ny fambolena sy ny exportation amin'ny ankapobeny sehatry ny transit sehatra ny hôtellerie golf sehatra ny immobilier
eo amin'ny resaka fanamboarana trano sy ny fanamboarana amin'ny akapobeany. Donc zay ny fiaina ampandraraha miaina ao anatin'ny fandrarahana ary manangana orinasa. Zay nenay ny objectif anay aminaran'ny tsy hoe sodiaty ny groupe fa amin'ny anaran'ny tenako sy ny fianakaviana no anatiny ary tsisy afeniny zany ny afaka jerentsika ao anatin'ny RCS etsy amin'ny tribunaly dia hita ao daholo hoe iza ny actionnaire ao amin'ny sodiaty, iza ny actionnaire ao amin'ny polyclinique Ilafy, iza ny actionnaire ao amin'ny Sodiaty Export, iza ny actionnaire ao amin'ny golf sy ny sisa sy ny sisa. Inona ka ny mety fandraisanao amin'ny orinasa Incomad satria misy resaka navoakan'ny malagasy monina ny ivelany ihany koa nahitako an'izy io Incomad société iray izay nambara nyity malagasy ity fa mitrandraka volamena any Afrika ary rehefa atao moa ny fanadidina anatin'ny Google moa jereko anazy io marain'io dia samy ao ambatonakanga daholo zany sy aiziny zany misy Pankov Uri zay zao tazako tao izay no anaran'ilay mpitantana an'ilay izy manao karazana tontolo fitrandrahana arena ambanin'ny tany dia manao resaka lavanila ihany koa. Mety misy ifandraisana aminao ve orinasa io sa tsy misy idiranao mihitsy ny toko? Tena vaovao amiko zany orinasa zany, tsisy idira koa ary tsy fantatro ary zatsy misehatra amin'ny resaka minina zany hatramin'izao aloha. Andriamatoa Mamy Ravatomanga ve manana orinasa akoatra ny eto a Madagasikara na manana action amina orinasa ivelany eto Madagasikara? Efa niteneniko zay tamin'ny fanontanianareo taloha, manana orinasa akoatra ny eto Madagasikara ary tsisy mahamenatra amin'ny teny an'izany any ivelany amin'ny toerana maro samihafa. Manana orinasa any a Frantsa, manana orinasa any a Dubai, manana orinasa any a Hong Kong, manana orinasa any a Maurice, manana orinasa any a faritra maro samihafa. Dia zay le izy fa tsy misehatra maro isan-karazany fa orinasa mihodina tsara ary anisany hoe fanampy amin'ny orinasa kote Madagasikara. Isaky adiny kely ihany koa nisy resaka nandeha hoe resaka hôtel Colbert marina ve fa lasanao sa lasanareo fianakaviana Ravatomanga ny hôtel Colbert tsy tsiatra kely zany? Efa nisy annonce kosa angamba nataon'le olona mividy azy tamin'ny Aina Manjery dia nanao interview manokana izy raha tsy diso tamin'ny Express ka zay ne le olana eto amintsika raha vao misy zavatra kely mihetsika dia Ravatomanga daholo ny tononona fa satroko dia satroko azo amin'ny Colbert raha ohatra ka amenaly ny Colbert fa mbola tsy zay aloha ny situation misy fa le olona nanao interview fa mikorsa nazo amin'ny Colbert dia zay ny zavatra misy ka alao koa tsika tsy amoriporina zavatra tsy misy farapitso raha ozy le tompon'le Colbert hoe amidiko aminao ty raha mifanaraka zay inona moa problemako amin'izany? Nazanatsy zany miresaka trafika Andriamatoa Mamy Ravatomanga teo ny resaka maintenance na scanner zany efa atao hoe lasanareo ny marché zany maintenance na scanner ny amin'ny port izany raha malala ihany koa fa ny orinasa Amaranty izay miandraikitra ny sûreté sy ny sécurité ny amin'ny aéroport ihany koa zany dia efa zany Andriamatoa Mamy Ravatomanga izany ihany koa manahoana ny mety karazana hoe fitsipika moraly na atao hoe etika mifehana zany tsy afaka tsy eritreritra ny olona mananoloana an'izany zavatra mitranga rehetrarehetra zany Andriamatoa Mamy Ravatomanga hoe sady efa anareo ny maintenance ny scanner ny sécurité ny amin'ny aéroport koa efa anareo ny trafika nefa mandeha ihany betsaka ny tratra betsaka ihany koa ny tsy tratra akoatra ny ivelany eto Madagasikara ka tsy maintsy manao atao hoe rapprochement angany ilazana anazy ny opinion publique Andriamatoa Mamy Ravatomanga. Tsika aloha tokony mahafantatra ny zavatra tena misy ny mission ny Amaranty zay taloha moa izao taloha ny anaran'izy io CSPIM tamin'ny fotoan'androny no niarany asa tamin'ny CSPIM io ny tenanay dia nipotra moa le fitondrana teo aloha ty talohan'ny fitondran'ny flo zao dia nanao manipulation zareo dia navadika zareo tamin'ny Ransamadala izy zao moa le izy miverina amin'ny Amaranty satria nandresy tany amin'ny tribunal ny Amaranty ka
ny mission-ny Amaranty dia manao sûreté aéroportuaire, zany hoe resaka sûreté sy sécurité aéroportuaire ny ataon'ny Amaranty, détecter an'ireny tout ce qui est explosif reny. Ny resaka commercial, ny resaka économique moa zay ny filaza azy, ohatra ny trafikana volamena, ny trafika de drogue, ny trafikana vato, tsy ao anatin'ny mission ny Amaranty zany, tsy ao anatin'ny asan'ny Amaranty. Ny asan'ny Amaranty dia ny resaka sûreté irery any sy resaka sécurité. Fa ny resaka économique dia ny ladoany, tsisy idiran'ny Amaranty. Zay angamba ny mila fanazavana aminareo. Ohatr'izany koa ny scanner vao niteneniko teo. Ny scanner ny ataon'ilay société Bricom dia manao maintenance. Fa le olona tany ivelany nahazo an'le marché dia izy miassurer amin'ny maintenance, ary tsy manana mihitsy izy fahefana hiditra na andeha hijery na hikirakira na anana, satria misy code ane reny miditra amin'ireny système reny, misy code, misy traçabilité reny, fantatra hoe izy ankitika tato à telle heure à telle date, donc tsy azo atao kilalao io zavatra io fa zavatra saropaty. Ohatr'izay tsisy hafa ny amin'ny resaka aéroportuaire. Ny Amaranty dia miassurer ny resaka sûreté. Raha sanatria ao zany ka misy arme tafiditra, tafavoaka moa zany ny territoire na tafiditra na misy mialatsiny mety hiteny hoe misy bombe, dia iny dia responsabilité ny Amaranty. Raha sanatria ho resaka sûreté, sécurité. Fa ny resaka économique tsisy idiran'ny Amaranty. Amaranako azy ny tenako afaka antaninareo ny polisy na ny douane na ny sécurité ray manontolo amin'ny aéroport rehefa mandeha manao voyage dia savaina ohatran'ny olona rehetrarehetra. Tsisy tsy mahafantatra an'izany na ny Tamatavy na Majunga na Tananarivo na vol intérieur na extérieur, za mihitsy tsy manaiky fa savao ohatran'ny olona passager rehetra. Quand on est kely andriamatoa mamaravatomanga resaka hoe trafika sy orinasa samihafa izay iverenako ihany koa nefa ny resaka fitaterana anabakabaka. Fatatsika fa ny olona ny fitaterana anabakabaka dia misy fiantraikany amin'ny resaka fizahantany. Dia ny fanontaniako mahakasika izany hoe manana eritreritra ve ianao sa manana viana amin'ny mety hoe fanatsarana sy fitondrana vahaolana amin'io sehatra io? Ny sehatra orinasa anabakabaka ne matoa nampitombo an'le ambandain'le orinasa, nangalana n'le orinasa anankiray sy ny arahana tamin'le orinasa mpanao maintenance, dia misy logika le izy. Ny tenanay ao anatin'ny sehatra ny fahasalamana hitako sy malheureusement moa zay ny zavatra misy hita ny fisina évacuation sanitaire tous les presque par semaine misy anankiray na roa farafahakeliny ny évacuation sanitaire, ary mandalo amin'ny klinika koa ny akabetsahany reny dia ao anatin'le synergie an'le orinasa zany natonga nanangana n'lay nampitombo ny ambaindainy amin'le resaka sehatry ny aviation. Fa tsy hoe atao fotsiny amin'izao io fa misy calcul économique koa tsy maintsy atao dia tsy maintsy mijery ianao zany hoe ahoana ny rentabilisenao an'le orinasa. Raha nyfanontanianao angamba dia hoe mety anangana orinasa ve ianao ohatrin'ny Airmad rapitso na hoe hividin'ny Air Madagascar dia mivaliny, dia hoe tsy, satria efa ao anatin'ny aviation d'affaires ny tenako io no hitako fa ao anatin'ny activité zay erahako amin'izao fotoana izao, dia valiko tsotra ianao mazava tsy ao anatin'ny eritreritro mihitsy niaka ny Air Madagascar na anangana orinasa i-concurrencer ny Air Madagascar ao eo amin'ny sehatra hoe resaka vol régulier zany na national na international, fa mijanona amin'ny vol privé zay efa nataonay nandritry ny taona maro no ataonay amin'izao tsika miteny izao. Andriamatoa PDG, mialatsiny moa fa mijery kely an'le nisy article zay hitako aloha avokako kely aminao fa satria miresaka orinasa ihany koa tsika miteraka adihevitra kely zany eo amin'izay le fiara-miasa ity le izy ity article izay hitako moa izy ity dia araroto kely fa toa hoe misy ifandraisany amina fianakavianao ranomarina toa hoe vinantinao ihany koa ary azy navoaka n'ity article ity afaka ameko anao ihany izy ity raha sitraka ao raha ilainao ihany koa zany, fa
fata hoe nisy mpandraraha afrikana avy any Côte d'Ivoire to ohatran'ny banky izy io ary miaramiasa aminao ankehitriny ary milaza fa anao investissement zany na fampiasam-bola eto Madagasikara ambaran'ity artikely ty moa zany fa hoe ianao no nitondra azy vaovao izay tamina gazety vahiny afrikana moa izy ty ranomarina de hoe notsipahan'ny gouvernemanta mauriciana izy io raha saika ampiasa vola atany Maurice ary no laviny gouvernemanta tanteraka satria nambaranyity artikla ity fa tsy mazava ny fomba fiasa ny vola ampiasainy zany société izany araka ny lalàna moa tsy afaka hotonona nkely nariny fa meko anao ihany izy ty fa mino afa fantatrao fa manararoatra ihany hoe zavatra ohatra zany ve de hoentinao eto Madagasikara matony laviny firenena hafa ve tsy misy dikany ary manamarina sa mandiso an'izany vaovao avoakan'ny gazety afrikana zany ianao tompoka ny zavatra resahan'ny gazety anie tsy voatery ho marina iza moa miteny aminao fa marina io source navoakan'ny gazety io zany hoe fahitanao ihany koa ty zany fantatro le orinasa zay teneninao ary orinasa ny tompon'izy io de orinasa ivoiriana zay manana banky matanjaka izy no vidiny banky BNP taty Afrique en partie ka raha orinasa tsy mazava misy ayay amin'ny resaka vola sy ny sisa de hoekeny BNP Paribas ve ny ivarotra an'le banky aminy de hoekeny ve ary le resahanao hoe ny mauriciana mitsipaka azy recoupe tsara aloha ny information fa tsy de zay loatra ny zavatra misy fa tsika zany aza manao conclusion amina article voasoratra ao ane no mariny non le article fantatro le mpandrara ivoiriana za moa consul any Côte d'Ivoire eto Madagasikara efa hitanareo consul honoraire mifanerasera tamin'ireo olon'ireo ary anao investissement eto Madagasikara izy tonga teto izy de nicontacté ana na efa démarche ana consul ane efa amatonany efa rotona stapan'ireo ivoiriana reo no efa mifanerasera tamiko ny fitondrana ivoiriana ary nanao an'ilay atao hoe due diligence zany hoe nanao enquête izy mikasika ny tenako hoe mendrika sa tsy mendrika ny amena an'izany toerana consul zany ny tenanay zany consul mbola orisantsika aveo fahitanao an'le orinasa ve ara-dalàna mazava rariny izy raha mpiasa vola eto amintsika tsy marina ny fandavan'ny gouvernemanta mauriciana anazy zay no le fandavan'ny gouvernemanta mauriciana aloha mbola tsy nahitan'le hoe gouvernemanta nanoratra hoe laviny izy raha misy an'izay any aminao de omeo fa ny any aminao de article ny nampanao gazety tsy mitovy mantsy zany fa raha misy any lettre ny gouvernemanta mauriciana hoe manana aya zay ary tsy mazava ny vola ampiasain'io banque io aty Maurice de manaiky anao fa misy marina le izy fa nenao mbola article nijerenao raha pitso afaka misy mamoaka article mikasika anao Gasikara mikasika ny Real TV hoe ahoana ny ahitana ny Real TV de raisitsika ve zay zavatra zay hoe zay ny marina zavatra ohatr'izany le izy ary zay tokony hitaizitsika le information mena averiko le resako teo io orinasa io de mividy ny banque BNP taty Afrique tsy voaely zany raha heritaona stapany zany na heritaona lasa zay ary tao amin'ny sehatry ny banque foana ireo groupe na orinasa ireo manana cimenterie ngeda be izy any a Côte d'Ivoire manana usine mpanao cacao any a Côte d'Ivoire ny tompony io zany le promoteur de manana banque izy eran'ny Afrique de nanangana izy eto Madagasikara nanao demande d'agrément araka ny tokony izy ary fantatrao zany fanaovana demande d'agrément zany tsy moramora misy enquête zany misy fangalana renseignement zany amin'ny sehatra isan-karazany ka raha nahazo agrément izy teto namen'ny banque inona moa izy teo ny BNP azy ny bankiny fantatrao ny BNP zany inona ny voan'izany BNP zany za mino fa tsy ao anatiny zany
sehatra ny mety nieritreretinao zany ilay banky fa matoa izy mbola mampiasa vola mijoro dia manany maizy azy ary manaraka mifenitra eo amin'ny resaka fahandrarana amin'ny banky. Anisan'ny sehatra irosotsika raha sitrakareo ny loahevitra manaraka satria anisan'ny ndasan'ny maro gasikara sy natia ny sehatry ny lavanilina amin'izao fotoana izao andriamatoa mamy Ravatomanga raha ny zava-misy aloha ny atao hoe anatina contextetsika miamafy ny antsoina hoe réglementation ny vondrona européenne mahakasika an'izany résiduena nicotine any anatina denrée alimentaire zany ary anisan'izany ny sehatry ny lavanilina raha ohatra ka mahatratra hatrany amin'ny aotra faingo 3 milligramme par kilo teo izy teo aloha ny atao hoe seuil na enatra aty amin'ny aotra faingo roa izy amin'izao fotoana izao ary raha ny antotanisa dia mety ho tratra hatrany amin'ny 7 isanjato na 20 isanjato ny vokatra lavanilina eto Madagasikara no mety ho tratran'io tsy resantsika ny surproduction ana lavanilina amin'izao fotoana izao andriamatoa mamy Ravatomanga satria nisan'ny tarainan'ireo mpamokatra nisan'ny tarainan'ireo mpamboly lavanilina ny fidinana ambany dia ambany an'izany vokatra lavanilina izany anisan'ny resahana mety ratratra hatrany amina 2 ariary ny lakiny raikilao amin'izao fotoana izao ny anaran'andriamatoa mamy Ravatomanga nefa voadonina foana vao miresaka n'izany sehatra lavanilina izany sika. Zay le mampalahelo satria tononona foana rehefa misy tiana hanonona le anarana moa fa dia ny zavatra misy amin'ny resaka lavania dia tsara ihany averina amin'ilay contexte sy ny état des lieux misy tsika. Nisy fandranana lavania teto zany na tonga amin'ny fitondram-panjakana naka fepetra il y a 2 ans ou 3 ans passé nanondrana lavania tsika fa tsy nanao rapatriement de devise raha izay nanondrana lavania tsika fa ny 99% ny orinasa tsy exagéré fa ataoko hoe 90% dia tsy mandoa fisika sady tsy manao rapatriement. Nisy déclaration nataon'ny ministre ny finance mikasika an'izany hoe misy 4 milliards ny vola tsy tafiditra eto Madagasikara. Zay ny contexte misy zany taloha. Teo koa reo orinasa sasany rehefa tratra n'ilay tsy fanaovana rapatriement izy dia manangana orinasa vaovao dia vonoiny le orinasa taloha dia adino any le vola dia adino any ny fisika dia adino any ny fanjakana dia manangana orinasa vaovao indray izy. Le zavatra misy aloha zany nitantaraiko aminareo le état des lieux dia rehefa nahita an'izay ny fitondram-panjakana zany il y a 3 ans passé dia nametraka n'ilay lalàna satria misy manque gagné be ho an'ny état ary tsika manana fahasahiranana eo amin'ny resaka balance de paiement zany hoe tsy maharaka ny fidiran'ny vola vahiny mihoatra ny vola vahiny mivoaka. Tsika ty zany manantena hoe ireo 2000 tonnes na exportation en moyenne isa-taona ireo zany dia hoe tafiditra eto lay $500 na $600 tamin'ny fotoanandro zay tonotonontsika matetika eto hoe $600 akory tamin'izany $500 fa rehefa tena zoinao tsy niditra akory io vola io fa natao ny sasany any ivelany any lay vola dia tsy tafiditra eto ary tsy micontribue amin'ilay balance de paiement. Ohatran'izay koa ny fisika afaka verifieny zany zavatra resahako zany. Rehefa nahita an'iny ny fitondram-panjakana dia nanangana structure vaovao ny sécurisena n'ilay filière satria le filière efa misarotra ny fandrarana amin'ny resaka tontolon'ny fandrarana iraisam-pirenena. Misy exigence maro anisan'izany io resaka nicotine nyresahan'ny nga Abrahama teo io. Anisan'ray io fa misy exigence be dia be ny resaka certification an'ireo mpanondra na misy karazany certification anaky 10 zay tokony hanananao. Donc zany le sehatry ny lavania dia tokony ho fehezina ary tokony ho structurena fa tsy hoe zay tianao manao
dia miditra ao dia manana anina kely dia lasa manao an'le lavany dia lasa le filière no sanctionné rehefa avy eo amin'ny resaka nicotine, amin'ny resaka certification, amin'ny resaka faratsiny ny produit. Nametraka amin'ny fitondram-panjakana an'ilay arrêté sy décret mihitsy ary izay fametrahana an'le CNV. Natsaraina zany le structure d'organisation ilay filière vanille dia tao anatin'le CNV moa zany gestion paritaire no solotenao, fanjakana anankidimy état anankidimy, tsy tadidiko moa nombre fa zany hoe 50-50 moa zany ny ilazana azy fanjakana représenté à 50%, ny secteur privé représenté à 50%. Rehefa napetraka iny dia nametraka niara-nanapaka ny tao amin'ny secteur nisy ny fidinina ifotony napetraka hoe andao ara zao nitondrantsika an'ity satria raha ohatra tsy sécuriseny reo mpamboly reo, tsy mahazo ny vola tokony ho azony reo mpamboly reo dia ho sahirantsika amin'ity secteur vanity tsy amboly vanitsony ny olona, tsy ho afaka ho taterahana na io problème na nicotine io na io problème na certification io satria mifandray be io resaka certification io amin'ireo mpamboly reo. Dia napetraka amin'ny fitondram-panjakana le izy dia napetraka hatraminy hoe tarifa minimum 75 000 ariary ny kiloany verte, dia napetraka koa moa le hoe $250 ny prix à l'export mba ahafahan'ny chaîne de valeur rehetrarehetra zany mahazo zay tokony ho anjarany ao anatin'ilay fandrarana lavany. Nataontsika zany nataon'ny fitondram-panjakana zany za moa ao anatin'ny CNV misolo tena ny exportateur hatramin'izao, ao anatin'ny CNV hatramin'izao misolo tena ny exportateur, misy namana mpandraraha vitsivitsy ao anatin'ny CNV, fa ny zavatra tapahana eo amin'ny CNV dia hoentina ao an'assemblée générale foana au niveau ana groupement zay misy anay ary tenerana amin'ireo solotena manapaka amin'izay tokony hitondrana le filière. Nalefa zany iny rahantsika mahita moa zany nandeha izy nandritra ny 2 taona 3 taona dia nisy an'ilay fidiran'ny mpanao politika zay moa nilazako azy aloha lazaina ny zavatra misy nisy ny manipulation politique zay nataon'ny mpanao politika sasany nidina ny teny hoe libéraliser ny vanille, alao aza asiana zany prix plancher zany, aza asiana zany $250 zany, dia zay io iainantsika izao, zay ny iainantsika izao dia ny filoham-pirenena moa nidina tany atoerana nantany ny hevitr'ireo olon'ireo inona ny tianareo atao amin'ity lavany ity, dia zay ny tenyny be sy maro tany zany nanatrika an'izany tany dia nieritreritra ny olona satria le olona ne voafitaka tena marina voafitaka ny olona ao anatin'le izy satria ao anatina libéralisation sauvage ohatr'izao tsy ahafahanao hiatrika mihitsy ny problème na nicotine io, tsy ahafahanao hiatrika mihitsy an'io resaka certification io, fa io certification io mila organisation be io ary mila discipline io, tsy vitavita amin'izao io. Ka tsika moa zao miara-mahita io tao anatin'ny 3 volana zay na 4 bolana no naka fanapaha-kevitra hoe eny ara fa dia ataovy ara zany fa levena l'essence à $250 fa ny fitondrana aloha tsy ny teny hoe esory any 75 000 ariary fa navelany amin'izao lay izy dia io izy rahantsika mahita io fa 2 000 ariary ne zao ny kilo en verte raha izy vidy ka tokony angambany mbola misy 500 ariary any. Ka enao moa anisany nanao interview an'olona ne tamin'izany ary enao mihitsy ny nanisany teny Andriamatogasikara hoe inona moa tsy analalahan'ny fitondrana ny t-shirt ity fa ajanony any zany monopole zany, tsisy monopole ne tamin'izany nisy olona 7 mahery nahazo agrément ary mipividy vany teto Madagasikara malalaka fa napetraka fotsiny fetra hoe tokony ho $250 ny vidiny tsy ahafaty antoka mba ahafahana miassuré an'le vidiny 75 000 ariary any amin'ny tatsaha.
karazana vue saika ihany Andriamatoa Mambravatomanga raha ohatra ka mihemotra amin'izay fepetra noraisina izay a ianareo teo anivo ny CNV satria na tiana na tsy tiana ary raha malala ihany koa tsy niandry an'izay leviana le libéralisation ana secteur izay any voanidina ambany dia ambany ny vidin'izany lavanila izany fa nampetraka teo ariny prix minimum na 75 000 ray efa nilatsaka dia milatsaka ny vidin'izany lavanila izany Andriamatoa Mambravatomanga na prix à l'export ary napetraka hoe 250 fantatra ihany fa misy mivarotra latsaka izany teto a Madagasikara Andriamatoa Mambravatomanga misy zany marina zany amin'ny ampahany ny antony dia tsy navela natao hatramin'ny faran'ilay réforme io ane misy processus napetraka aloha ny processus teo anivon'ny mpamboly napetraka ny processus taty anivon'ny exportateur sy mpanao ny traitement de vanille ireo napetraka ny tarifa indicatifa mba hahafahan'ny mpisehatra mba mahazo tombony ao anatin'le sehatra zay ataony dia andeha ametraka n'ilay acheteur any ivelany ny CNV no tonga lay fangatahana sy ny pression ireo mpanao politika isan-karazany hoe sokafo io zay ny zavatra nisy ary anontany io le mpanao politika reny nitabataba tany hoe zay miassure fa miakatra ny vidiny ivany io afaka vokanareo ny bande sy ny firy mpanao politika tonga tany ary zay mampalelo amin'ilay izy ny sehatra anankiray raha voidirina mpanao politika satria le mpanao politika ane tsy mametraka vola hoe au contraire ny volan'ilay mpandraraha amin'ny lavanila raha ny tangosany anaovany lobina ary misy koa moa mpandraraha sasany zatra n'le mahazo an'le tsy manao déclaration araka ny tokony ho izy tsy te handoa fisika tsy te hanao rapatriement dia zany rehetrarehetra zany no diovinao anatin'le sehatra ny zavatra misy mantsy ny mpanao politika ihany fa raha ohatra ka miverina mantsy ao anatin'le izy Andriamatoa Mambravatomanga ny filoham-pirenena ihany koa nisan'ny nampananteny averiko aminao fa nisy ny fidinana tany Asambava izay notanterahany filoham-pirenena Andry Rajoelina ny 13 aprily 2024 lasa teo ny resahany mivantana mihitsy tamin'ireo mpandraraha amin'ny sehatra ny lavanilina eo tamin'io fotoan'io no nampanantenain'ny filohan'ny repoblika ny analalana an'izay vidiny lavanilina efa nangatany ny mpisehatra izay ary tsy voa izao fa hatramin'izay ny mpisehatra ihany koa nge anisan'ny nangataka an'io hoe meko daty ianao ny 5 mai 2023 lasa teo no nivoaka ny arrêté interministériel izay manajanona tsy haiko manajanona ve sa manafoana samihafa ny asan'izay mantsy amin'ny famerenana ny lavanilina ambany indrindra zany amin'ny tia $250 ho an'ny tao-panondranana 2024 sy 2024 ity raha tsy ivina zany dia tena hoe nampimenimenina ny mpandraraha amin'ny sehatra lavanilina hatramin'izay ny famerana ny vidiny lavanilina aondrana ambany indrindra ho amin'izay $250 zay ary 75 000 ariary kosa ny lavanilina maitso ka izay le famerenam-bidy ny lavanilina ireo ataontsika hoe antony fienany ny fanondranana eto Madagasikara idirako avy eo ny tahan'ny fanondranana fa raha no orona tsary tanatsambava dia hita ary ianao teo moa nanamafy tsara mihitsy ny hoe nanatrika an'izany fiaonana mahakasika ny lavanilina ataon'ny filoham-pirenena zany tadidiko fa teny amin'ny podium mihitsiny Andriamatoa Mambravatomanga atao anatin'io ny fanontaniako zany dia hoe manao ahoana ny fifandraisanao amin'io fanapahan-kevitra ny fanalalana ny vidiny lavanilina ambany indrindra io satria dia mbola isan'ny voatonona foana ho isan'ny tao ambadiky ny atao hoe fanapahan-kevitra ny fitondram-panjakana mametraka an'ilay ataontsika hoe prix plancher manomboka tamin'ny taona 2024 io ianao Andriamatoa Mambravatomanga ka efa nazavaiko anao ne le izy Andriamatoa Gasikara teo hoe nametraka ho an'ny CNV nanao an'le restructuration nametraka an'ilay décret ary tapaka tao fa hoe
mba hahafahana misécuriser an'reto mpamboly reto satria ny anay ny sosianay voalohany de hoe raha ireo mpamboly reo no manana fahasairanana de ho simba tanteraka le filière. Zay nametraka hoe manao ny fifandraisanao amin'io le fanapahan-kevitra io zany satria nraisinay le CNV rehefa niona de nanapaka avy eo ka ndraso toizako le izy a nraisinay ny fanapahan-kevitra nametraka n'io 75 000 ary io fanapahan-kevitra nraisana fa tsy hoe mamyravatomanga rery ny ao anatin'ny CNV napetraka koa ny prix a $250 satria nisy calcul natao tao natongavana am'le $250 tatiorina moa misy miparti mitabataba nisy ny fangalana hevitra nataon'ny filoam-pirenena nisy ny pression an'ireo mpanao politika hoe foany io ka efa tonga mitanjona tadiavo ny mpanao politika sy ireo apahany mpanondrana lavaniany le izy zao kinona moa mampimenimena antsika za tsy d'accord am'le izy efa nameko aneny hevitra hoe tsy d'accord a satria tompona andraikitra ary ny teneniko zany tao anatin'ny réunion en CNV ary ny teneniko koa zany a teo anivon'ireo mpisehatra lavany tany antala hoe tsy mety fanapahan-kevitra ataontsika ty fa rehefa zay lany be sy maro de samy miassume ny responsabilité any tsirairay zay ny teneniko tany ka ny amy mampalahelo de zao zavatra misy zao de efa zavatra prévisible ka tsy ho apetraka kosa aloha aty amin'ny CNV sy aty amin'ny mamyravatomanga sy aty amin'ny fitondram-panjakana kosa ny hoe échec tsy aty amin'ny CNV ny échec fa fanapahan-kevitra nalaina noho ny pression zay nataony mpanao politika ao averiko ihany sy ny pression an'ireo olombitsy olona amin'ny apahany mety voafitaka ihany koa ao koa ny olona zatra n'lay passe droit zay on va dire entre guillemets entre parenthèses zatra n'le passe droit zatra n'le tsy manao rapatriement zatra n'le tsy mandoa fisika de reny ane manana trésorerie be ifinancena olona samy hafa anakrotana an'le filière zay ne le zavatra misy raha tsorona andresaka ka izy io iaraha mahita za mbola tsy afaka miteny betsaka fa ny zavatra hitako aloha raha zao zavatra mipetraka zao de ho faty io filière io ho faty io ary tompona andraikitra ho tsarainy tantara reo mpanao politika zay nanao tournée tany miteny ary enregistré daholo ny feo an'ireny olo reny nanapotika n'ity filière ty resaka mpanao politika ianao za moa ampidiriko foana ho any fitondram-panjakana ao anatin'ilay izy CNV ary mahafinaritra mamyravatomanga androany de malaiky miassume mihitsy izahay tao amin'ny CNV fa raha tsaronao tsara tsy CNV tsongy andresaka androany fa efa misy ihany koa ny ataontsika hoe CVM andriamato PDG ary io moa zany resany hoe fanarenana ny ty sehatra ny ravanily ty de isan'ny fanapahan-kevitra zay nraisy ny fitondram-panjakana ankehitriny fitondram-panjakana ny fananganana ny télécomite ny lavanily eto Madagasikara ty na ny CVM nandritra ny filakevitra ny ministra 3 mai 2023 lasa teo ny CVM moa dia eo ambaniny ataontsika hoe fitariana ve sa eo amban'ny fiahiny ny fiadidinan'ny repoblika amin'ny vatana satria tazana fa atao nytaliany kabinetra fiadidinan'ny repoblika Ramatoa Romy Andrianarso no voateny zany filohan'izay CVM izay raha ny voafaritry ny didim-pitondrana zany zay nivoaka ny oviny ny 23 mai 2023 lasa teo zany hoe 20 andro taty aorina zany voalaza nefa fa hoe anisan'ny tena mpifanandrana mivantana aminao hony io Ramatoa Romy Andrianarso io tao anatin'ny rara Apollo 25 ny antony tenenako an'izany tao nahenao an'le oronina peo miparitaka tao hoe mifampirisaka tamin'ny Paul Rafanoarana izy ary nanonona tsy ny anaranao hoe mamyravatomanga moa fa ny teny izy hoe bebe asa Pierre Bleu ve sa inona tsy haiko nafantatrao moa fa izany ny surnom apetraka ny olona aminao ao anatin'le izy ary tao anatin'ny rara Apollo 21 iny satria efa tsy misy tsony zany ny ataontsika hoe mahafantatra ny atao hoe fisin'ny fanapahan-kevitra zany raisy amin'ny fanjakana tao anatin'le CNV ary isan'ny voatonona tao anatin'izay ny anaranao tsy hoe mamyravatomanga ka nambarako teo zany fa le hoe bebe ny fantaniko zany de tsotra
raha ny resaka mandeha sy ny famakafakana zay noentiny consultante eo anivony Real TV Madagasikara no engako zany dia mampiseho lany ny tsy fito vizakevitra eo aminao sy ny filohan'ny repoblika ny fametrahana an'io CVM io satria efa misy ny CNV zay nisy ianao araka ny nambaranao teo na ny comité national ny lavanila izay efa eo ambany ny fitantanany ministre ny varotra izay voalaza moa fa ao anatin'ny fifehezanao na eo ihany koa ny ministre teo aloha Lantsoa Rakotomalala ny ministre amin'izao fotoana Andriamatoa Edgar Zafindrava tsy fifanarahana izay efa andeha ataontsika hoe nanomboka taoarinana na ny endrena ny Ramatoa Romy Andrianarso talian kabinetra ny repoblika ny voalohany volana maritra 2024 lasa teo ary vo eo amin'ny ataontsika hoe mbola napetraka ny filoandray hopitarika an'izany CVM zany ahoana ny andraisanao an'izany inona ny namalinao an'izany le izy moa accentuenao be le fametrahana le zavatra fa logika ny décision président république tamin'izy nanao tournée tany Asambava niaraka zay nanao tournée tany dia nangataka ny olona hoe sokafo ny agrément président sokafo ny agrément fa zay te hanondrana lavany fa tsy manana agrément fantatrareo moa président fa izy tena mijery an'ireny olona mpamboly sy exportateur reny collecteur reny dia nieritreritra izy na eno an'le feon'olona izy nieritreritra fa tokony hosokafana ny agrément na dia efa misy 20 ara ny olona efa nameny CNV agrément 20 teo sa 20 izay nefa nameny CNV agrément dia misy an'izay fangatahan'ny olona zay zany tamin'ilay fampiresahana mivantana fangatahana tao dia hoe sokafo ny agrément foan'ny $250 zay zany ny fangatahan'ny olona amin'ny ankapobeny dia nikeny président ary ny teny izy hoe hosokafako izy ny agrément ary za mihitsy no anaraka any fanomezana ny agrément any olona zay tokony homena agrément dia nataon'le izy normal izy raha manao an'izay satria zay ny promesse napetrany tamin'ny fangatahan'ny olona CNV tsy afaka nanao an'izay promesse ny président zay fa tsy maintsy nananganana ny CVM ka inona moa maharatsy an'izany inona maharatsy an'izany navita mission zay zany ny CNV navita mission ny CNV ary ny CNV ne mbola ao anatin'ny mpanome agrément ny CNV ne ny manome agrément ny filoam-pirenena na anangana comité zay misy solotenanay CNV ao anatin'le comité dia ny teny izy hoe allo ty comité ty ny andinika an'ilay fanomezana agrément satria be dia be ny feo eniko aty amiko amin'ny resaka maro isan-karazany fa alao tena hodiniany ty comité ty ilay fanomezana agrément tsy manana olana amin'izany atsika ny ao anatina transparence tsy manana olana amin'izany ary nyfampiresahana niaraka tamin'ny filoam-pirenena zany hoe anangana an'io ary nidirika aby ny filoam-pirenena resahanao teo miresaka matetika amiko mikasika ny sehatra lavany resaka Apollo 21 moa tsy hidirako fa ny filoam-pirenena matoa nametraka azy ho directeur de cabinet misy antony ary zany angambany anazy manokana ny mahita na tafiditra izy na tsy tafiditra fa matoa izy no tendreny ho directeur de cabinet dia mino fa tsy ao anatiny zany resaka Apollo 21 zany izy directement iverenako le resaka CVM teo nananganana an'io dia anao sélection reo olona mena agrément le mitaraina zany nisy agrément vitsivitsy namena efa namena mamoaka ny CVM dia mandeha fa any amin'ny ministère satria ny olona mpamome agrément ny ministre rery ihany na CNV ny tsy manome agrément ministre ihany no mpanome ny agrément zany hoe ny CNV manolotra ny CVM manolotra dia ministre no manome ny agrément en farany nisy fanomezana agrément tao amapolo ny roapolo mahery sotran'izany dia nirariana hoe mba tena hanondra nyreny olo reny ary natao araky ny fenitra ilay fanomezana agrément
tsisy maharatsy an'izany mihitsy amin'izay miara-mahita ny sehatra rehetrarehetra ny présidence sosiany a dia hoe ahoana no ampandehanana nyity filière ty misavorivory be ny sainy satria misy hevitra maro samihafa ao anatin'le filière misy miteny hoe mila manome agrément misy miteny hoe aza atao be loatra ny agrément raha mpandraraha professionnel zao le efa tena mpandraraha historique zany hoe raha historique tiako resahana amin'izany a tena tsy de fombako manonona anarina orinasa fa ohatra ry Henri Fraise reny zao efa historique efa 3 taona PDB zao ny historique a misy eo amin'ny dizaine de société ho an'zareo zany de hoe tsy tokony ho sokafana ohatr'izao le agrément satria vao maika manimba an'le tsena eo amin'ny sehatra n'le mialatsiny kely satria ny tsika ny antotanisa mantsy no marivefy mato mamy raha vatomanga ary aloha ny antotanisa no hiteny hoe naomby ve sa tsy naomby fantatrao tsara fa ny enina amin'ny tany fanondranona lavanilina nataony Madagasikara tamin'ity taona 2024 ity ranonota navoaka ny banky fohibengy no nahitantsika an'izany a ny fahasivony volana melasa teo hoe ny enatra ny amin'ny 2,7 taona 6 averika any 6 no lavanilina izay naondra Madagasikara tamin'ny volana janoary hatramin'ny volana marsa 2024 raha ohatra ka nahatratra 5,6 faingo ray taonina teo angamba ny lavanilina izay naondra Madagasikara nandritra amin'ny 3 volana voalohany tamin'ny taona 2024 zay le fampitahana ny entsika na tiana na tsy tiana ao anatin'ilay antotanisa mazava ho azy fa nampihana ihany koa ny volaniditra teto Madagasikara io fienany ny fandroanana lavanilina io izay misy fiatraikany amin'ny sandany ariary izay nambaranao teo misy moa resaka rapatriement izay misy fiatraikany ho an'ny firenena malagasy ny vola ariary malagasy ary mitohy tena mitohy dia misy ny fiatraikany amin'ny fiakaran'ny vidin'entana eto Madagasikara satria mbola afarana avokoa moa zany ny akamaroan'ny entana andavanandro sy ny filana andavanandro izay ampiasain'ny Madagasikara tena mampandraranao mihitsy le mamy raha vatomanga mpandrara zany ny antaniko androany hoe inona ny fanazavana avy aminao amin'io fienany ny tany fanondranana lavanilina eto Madagasikara io dia isan'ny ataontsika hoe voatonona ho isan'ny nanapotika izay fanondranana lavanilina zay io hatrany ny nidiranao tao anatin'izay sehatry ny lavanilina zay ary matoma amin'ny raha vatomanga tsotsoronao mihitsy le resaka hoe manapotika fa ianao ihany ny atotanisa tamin'ity taona ty zay ianao ny ena fa tamin'ny herintaona tsy ny ena tamin'ny roa taona tsy ny ena tamin'ny 3 taona lasa tsy ny ena nidina kely fa inona no important ny nidina fa tafiditra daholo ny volam-panjakana sy ny rapatriement sa mitombo fa tsisy volaniditra jereo ny chiffre afaka verifienao ane zany navoaka amin'ny banque centrale le nanao tsika 1000 tonnes ohatra fa ny rapatriement tsisy rapatriement 10% ny rapatriement na 20% nanao tsika 900 tonnes fa rapatriement 99% afaka jerenao zany any amin'ny Finex ka zay le réforme manapetraka atao anatin'ilay fitantanana alao zany mampidi-bola amina zavatra réaliste kokoa toy zay anao zavatra anina nefany izy fiatraikany tahiry potika voilà izy fiatraikany ao anatin'ny antony nahatonga ny fidinana io tamin'ity taona ity dia noho ny campagne zay nataon'ny mpanao politika tamin'ity taona ity ane vao nisy ny fidinana mpanao politika hoe libéraliseo noho izay ne ny antony io satria ny mpividy any ivelany tsy manana assurance atsony ny communication nataontsika teto de hoe libéraliseo ny $250 iza nividy amin'ny $250 raha ohatra ianao manao campagne nao libéraliseo io tsisy vidy tsony ny olona fa raha ohatra tsika parti malagasy ao anatin'ny filera mametraka hoe tsy mihetsika tsika ary tokony io foana ny lalana alehatra amin'ny farany
tsy mieny zany io anao ve tsy malahelo mahita mpandrarano namanao dongizina ho atrano fotsiny lavanila dorana fotsiny lasa misy stoky eto tsy hita hoe moavy ny saison manaraka dia hotratrany saison manaraka ny tahiry misy zay le tena olana teny ane gasikara hoe efa nyteny a teo amason'ny mpandrara sy reo collecteur hoe tsy hito resaka resanareo eto ny lalany ka rehefa zay ny hitandrareo fa mety mipression natao amin'ny filoam-pirenena pression tany atoerana dia aleo aloha andramana le izy dia raha mahita tsika ane zao vao manomboka ny campagne vao nanomboka tamin'ny vao il y a quelques jours ane ny campagne dia aleo aloha iarahana mahita le izy ka rehefa sanatria tsy mety a dia manitsy indray satria tsy afaka mievalue zany ianao a raha tsy mahita aloha anisan'ny nambarana ny mpanao gazety vahiny na dia tsy de tianao loatra ary zay lahatsoratra ny gazety zay Andriamatoa Mamira Vatomanga ny hoe show politique savamment orchestré zay no niqualifieny zareo an'izay fidinana ifotony nataony Flora Djuel tany amin'ny faritra Savahiny nafahany nametraka an'izay libéralisation ny sehatry ny lavanila izay Andriamatoa Mamira Vatomanga ny fanontaniana hoe raha ohatra ka tsy nanaiky an'izay fepetra napetraky ny filoam-pirenena amin'izay natsoina mety ho atsoina hoe populisme ve zany ny atsona anazy Andriamatoa Mamira Vatomanga ny fanontaniana hoe mipetraka au point de discorde teo aminao sy Andriamatoa filoam-pirenena Andry Rajoelina ve ity sehatra ny lavanila ity non tsisy an'izany mihitsy satria zay ne niaraka ho tany Sambavy ary fanakalo hevitra foana atao anatin'le izy tsisy olana mihitsy ny fifandraisana sy ny filoha amin'ny resaka vania za mino fa tsy resaka show politique fiainam-pirenena tsy azo anaovana show politique ohatr'izany nisy fahagalana ny hevitra ireo mpisehatra atao anatin'ny lavaniana ataony ka raha izay ny show politique dia fiheveratsika azy dia zay zany ny show politique fa naka ny hevitra ireo mpisehatra ny lavania izy a niaino izy a naka fotoana izy niaino an'ireo olonireo niaino ny mpandrara lavania dia apartiran'iny izy naka niny fanapa-kevitra ny raisana fa tsy izy naka fanapa-kevitra fa noho ny proposition n'ireo mpampisehatra ka alao aloha alefa le izy fa za ny hevitro manokana nanontanianareo gasikara teo dia efa mitena hoe tsy dia mety amiko loatra io satria fanalalahana gabraraka ny fahitako an'le izy satria hiverina any amin'ny resaka anarchia hiverina any amin'ny tsy fanaovana rapatriement hidéclaré amin'izay tiany ho déclarena ny olona ho exploité nireo mpividy lavania any ivelany ny vaniatsika dia tsisy valeur antsony le vania rehefa avy eo zay zany ny zavatra ahiko ho lalana andehanan'ity filery ity fa dia ho hitatsika eo moa ny tantara no itsara fa efa niteny ny zavatra tokony ho teneniko atao anatin'ny sehatra CNV dia ngambany efa ampy kosa zay Andriamatoa filoha generaly vondrona Sodiata na tiatsika nefa na sy tiatsika dia amin'izao fotoan'izao a tsy faly ireo producteur ireo mpamokatra sy ireo collecteur amin'izay fitotonganana io sehatry ny lavanila izay izay tonga hatrany amin'ny famarotana ny vania maitso moa araka ny tenentsika teo hoe hatrany amin'ny 3 arivo misy ara moa 10 ny teneny gasikara teo a satria moa zany les prix plancher izay napetraka dia hoe lasa mametra ny vente raha tokony hoe nampamaritoerana ilay sehatra ka noho izany ve ho anao dia tokony hoe ho averina ve le fifandraisana amin'ireo mpisehatra rehetra mba mirenana indray ny asin'io sehatra io tsy fifandraisana tsara sy mirindra main dans la main ve sa manao ahoana mety hoe ahafahana indray mamerina an'izay asin'izay zay fantatsika moa araka ny teneninao teo hoe mety ho simba mihitsy io lavania io ho anao izay ao anatin'ny membre ny CNV ve dia iraviravin-tanina ve ianareo zany hijery fotsiny an'le sehatra sa manao ahoana zay tsy raviravin-tanina fa efa anisany manome ny hevitra membre ny CNV androany za mahita fa ho sarotra ny réussite amin'io fepetra zay niraisina teo io apahatsorana ny tenenina zany an'ireo mpisehatra ao anatin'ny vania mahita hoe mety mahita solution hafa very zareo tsy hanao influence atsony mikasika an'izay fa avela alalaka ny olona tsirairay ary apatsy fotsiny le olona mpanao politika nandrabiraby anareo reny ametrao fanontaniana zao asefy tonga any atoerana zao ny teny hoe sokafy io lafinay mivanianay rehefa misokatra io
sy ny sisa apatsahivy an'ireny olo reny a zavatra misy amin'izao fotoana zao satria mba tokony zay kosa ny le fenitra tokony apetraka fa tsy ianao zay mametraka foana no enjehany hoe potehany rakoto na potehany rabe le filiera fa nefa reny olo reny ny teny sy nametraka ary nanao ina moa ty izy teo défi mihitsy hoe raha misokatra io omena ny agrément dia ho hitanareo ny fiakaran'io vidin'io lavan'io sy ny famarotana an'io dia io ho hitantsika eo le izy hitantsika eo ny volana septembre ho avy zao ny 4 ny volana septembre iverenako kely resaka réglementation ny vondrona européenne satria anisan'ny loza manantanina n'izany sehatra ny lavanila zany andriamatoa mamra vatomanga inona ny mba andraikitra mety raisinao na mety torohevitra hoentinao satria ao arinan'izay ray volana izay nambarako teo fa hatrany amin'ny 7 isanjato 20 isanjato ny vokatra lavanila malagasy izay tsara indrindra maneran-tany no voakasika ity tsy afaka manondrana makany amin'ny vondrona européenne ity na dia atao aza hoe ny zareo amerikana ny tena mpandray na ny hoe client ny lavanila malagasy tsy maintsy mandalo amin'ny zareo européenne avokoa nefa 20 isanjato zany sisy hatramin'izao efa mividiny efa ambany dia ambany mbola tsy afaka ny anondrana zay 20 isanjato ny vokatra lavanila zay sika andriamatoa mamra vatomanga tena fivoriana ataon'ny CNV matetika io resaka olana amin'ny resaka nicotine io ary misy efa sehatra sy ny commission manokana mihitsy natsanga ny ministeran'ny agriculture sy ny ministeran'ny commerce manao lobbyna sy naka cabinet mihitsy miady amin'ny ialana amin'io problème ny nicotine io fa io koa ny misy efa ataon'ny ministera zany fa io misy ty sehatra fandrarany teny misy zavatra mifampiankina be deaibe io resaka nicotine io mbola misy étude tsy maintsy atao hoe inona moa zany nahatonga le nicotine ao anatin'ny lavany ka raha tsy structuré lay sehatra tsy voasakana mihitsy zany resaka nicotine zany mbola miverina ihany am'le discipline sy le structure le structure napetraky ny CNV misy cahier de charge ao anatiny ao misy ny fanomezana agrément ny fomba fanaovana an'ireny floraison reny vanille reny tsy tokony fokasigary ianao tsy tokony zany ne misy zavatra be deaibe fitezana atao anatin'ny vanille na ny rano ampiasaina ao anatin'le izy zany mila apetraka daholo ao anatin'le io ane tsy tongatonga fotsiny am'izao tsy tongatonga fotsiny am'izao ary zay ny mahatonga anay ao amin'ny sehatry ny ledsi depuis 2011 no tsy manana olana na ray raha am'izao tsika amin'ny teny zao nandalo an'izany zay tamin'ny fotoan'androny nandalo amin'ny resaka problèmena LMR zay tamin'ny fotoan'androny zany hoe lay soufre tafiditra ao anatin'lay poulpe an'le ledsi zany hoe tafahoatra dia efa saika sanctionné ny Union européenne efa à 10 ans passé zany problème zany dia nisy ny firaisan-kina nisy ny fampijerena dia lever les sanctions ary io sehatra lavan'io tsy vitavita anaovana anina sauvage ohatr'izao libéralisation sauvage dia hoe andeha ho azy ohatr'izao io tsy mino an'izany mila structure io ary mila fampifehezana io ary zany nicotine zany tsy tongatonga am'izao ary zany nicotine zany tsy ho afaka zany tsy voasorokitsika zany raha tsisy discipline raha tsisy fampihezana raha tsisy organisation mipetraka Andriamatoa mamra vatomanga efa miresaka letsia any ianao satria samy volo fanondrana izy na ny lavanila na ny letsia raha rody kely ihany satria isan'ny tena ataontsika hoe rara tena mitana ny sain'ny mpanara-bavao ihany koa ary andeha ataoko hoe navoatonina ny anaranao avy aty ambadika ihany koa zany ny rara letsia izay fitoriana roa sosina napetraky ny Transparency International ny fahafolo ny volana novembre tamin'io taona 2024 lasa teo io ary raha tsy ivina dia tena fitoriana ray napetraka izy ireo zany teo anivon'ny PAC ary ny iray napetraka teny anivon'ny parquet national financière na ny PNF
ao a frantsa izay fitoriana moa iarany transparency international Madagasikara sy ny transparency international iraisam-pirenena voakasika amin'ny tiraraha ty avokoa moa tsy Madagasikara ihany fa na ny nosy Maurice to tazako tao na i la frantsa ka antony zany nametrahana n'io fitoriana io ary raha ny fanazavana zay honentiny transparency international tamin'izany andriamato Mamra Vatomanga dia tena hoe lava be tsy iverenantsika eto ngamba tena hoe raha ho fitinina fotsiny ngamba mety voto antony tamin'ny fitoriana nataony ho an'izay ity dia hoe nilaza ny tatitra ny transparency international fa nanomboka tamin'ny taona 2012 hatramin'ny taona 2020 izay nanomeza ny fanjakana faefana fen'ny Israel amin'ny fanondranana Letsi dia fandikan-dalàna isan-karazany no hita tamin'izay fanondranana Letsi teto Madagasikara zay toy ny kolikoly sy famotsim-bola izay moa no anambaran'izy ireo. Inona ny fanontaniako tadidiko tsara tamin'ny fandarana zay niarahantsika farany tamin'ny voalohan'ny volana aprily 2020 dia nanambary ianao fa ny fivoriam-bean'Israel na ny AG-any Israel no nanome fahefananao zany anao ny sy ny fahazahoan-dalana manondrana Letsi ho an'ny eto Madagasikara zany sy no izay iarahanao moa amin'ny filoha Israel ozy ianao tamin'ny fanazavana tao anatin'ny fandarantsika farany hatramin'ny taona 2020 izany hoe mety ho voasoarindotra ao anatin' ity resaka kolikoly na famotsim-bola hita nataon'ny Israel nanomboka tamin'ny 2020 ity ve ny anaranao ve ianao andriamatoa Mamra Vatomanga andeha ataoko hoe inona ny avalinao an'izay inona moa ny idiran'ny famotsim-bola sy kolikoly amin'ny resaka exportation na Letsi Gasikara zay moa ny fanadidina ataon'ny transparency zay ngamba ny tory izy fa zay aloha tsy nahita an'izany fitoriana any amin'ny PNF sy ny teto izy ny tory fa tsy hitanay ny suitiny ary zay koa ny tory an'ilay olona nanao an'io dénonciation tsy araka ny tokony izy io fa iny moa affaire-ny gel zay mbola mitohy any amin'ny polisy sy ny tribunaly tsy hitako ny idiran'ny kolikoly amin'ny resaka exportation na Letsi ny exportation na Letsi zay nataon'ny gel dia régie ao anatina arrêté interministériel ny organisation ny gestion ny filière efa tamin'ny 2011 io nanao appel d'offre en gel ho an'ireo mpividy Letsi any ivelany zay ny tsy nanana problème ohatrany lavany zao hoe mitotongana ny vidiny Letsi hatramin'ny 2011 hatramin'izao tsy mbola nena ny vidiny Letsi na ondranay tany velany Letsi zany tsy produit de utile ho an'ny olona zany produit de luxe azo lazaina hoe produit de luxe ny Letsi tsy zavatra hoe tsy tokony hoe ho an'ny olona na tokony ho vidin'olona foana ny Letsi ka le nataony andraso aloha azavainanao le izy nataony appel d'offre nisy orinasa nahazo lay fanondranana le fividianana Letsi teto Madagasikara dia reo orinasa nahazo reo zany nanangana structure tao Maurice nanaovana an'ilay système na logistique nafahandrareo nigérer an'le Letsi teto zay olona mitovy ihany ao anatin'ilay structure tsy mampiovy ininona mihitsy le izy ary même on a le même interlocuteur depuis 2011 ary tsy nisy fitarainina mihitsy napetraky ny mpanonona Letsi zay misy efo 3 mahery ao anatin'ilay structure 3 mahery zay manondrana Letsi hatramin'izay ka hatramin'izao tsisy nanalana tsisy nanampiana satria lay marché koa moa misy limitiny fa tsy azo ivalaparana ary le olona ao anatin'le filière dia nanao investissement amina milliard mihitsy satria misy an'le norme tsy maintsy respectena dia tsy maintsy mba jerena koa ny amortissement ireny mpandraraha zay ao anatin'ny Letsi tsisy olona ny mitabataba ao amin'ny fandroana Letsi afa-tsy olona anankiray zay averiko eto hoe efa mivarotra ny orinasany varotra ny orinasany izy a 75% dia izy no menomenina hoe tsy mahazo an'io quota sy ny sisiko ianao mivarotra ny orinasanao a 75% andany ianao mifanaraka amin'le olona mividiny orinasanao
dia anareo mifanaraka fa inona ny dirangel amin'izany everina kely matsy satria misy raha miresaka hoe fitorohana nataon'ny transparencytsika dia nisy an'ity le orinasa LTC ka orinasan'le olona ny ivelany daholo io raha ohatra ka jerentsika manko le izy a za zany a so zany fandehany orinasa frantsay roa zany a nambarana transparency international fa hoe nomenareo eo anivon'izay la zany fahefana am'izay le hoe fandranana isahana ny letsia eto Madagasikara nambarana foana moa hoe any amin'ny vondrona européenne 2011 à 2021 dia eo zany dia nametraka ampantanina ny transparency international hoe tsy efa misy endrika na monopole ve raha izay fanazavany transparency international zay faharoa mbola mandoa latsakemboka tao anatin'izay la ihany koa ireo orinasa frantsay roa ireo nandritra an'izay folo taon'izay andrimatoa mamravatana kanefa tsy orinasa mpikambana ao anatin'izay ony transparency international zay ahina hoendrika kolikoly zay ny teneko hoe tsy any amin'le vokatra na tany fandranana fa izy miresaka hoe resaka kolikoly a nisy ihany koa ny orinasa zay nambarako anao teo Mauritiana LTC tsy haiko moa fanalvana azy ohatry ny teny anglisy zay izy io a ary Letsi Trading Company zao angamba le izy Andriamatoa Gasikara reo structure tany ivelan'ireo nanangana ny LTC io tao Maurice noho ny antony a zay tsy dirako lalina satria misy resaka ekonomika ao anatiny a resaka logistika ao anatiny fantatrao zany fisiny fantatry ny olona rehetrrehetra ane zany tsisy nafeniny zany LTC zany ny fisafidianana sy mifananganana izy tsy safidy atao tsy safidy ataonao nefa le orinasa nanapaka hoe zay manana fahasairanana anome avance anareo atya Europa mienjana ny réglementation amin'ny resaka financement tsy maintsy manangana zay any Maurice structure ahafahanay manome avance reo olo reo manome avance anay isaky ny anao campagne zay donc zay ny nahatonga azy nanangana amin'ny resaka logistique mila alomelomy bateau sy ny sisa dia nanana olana izy a tamin'izay sehatrana nisy azy tany dia nametraka ny structure io izy ta Maurice tsy nampiova ny kotanay zany ary tsy nampiova ny tarifa amarotanay amin'ireo olo reo tsisy fiovana mihitsy zany eo amin'ny resaka commercial ny anao ny resaka teo hoe reo olo reo nandefa vola taty amin'ny gel marina zany ary gel mihitsy ny exige hoe isa taony reo tokony mandoa tsy tadidiko izy teo $6,000 sa €10,000 par an inona ny antony ny gel dia nametraka tao anatin'ny programme ny gel hoe tokony régénérena ny plan laitier atao Madagasikara tokony manisitsika forage eny amin'ireny fanaovana traitement na laitier reny fitangosana laitier reny satria tsisy rano no esany tokony mametraka latrine tsika dia napetraka ireo olo reo hoe nareo anisan'ny mahazo tombony amin'ity sehatra laitier ity tokony participer nareo ara-dalàna ve zay fandrotsahana ara-dalàna mihitsy zavatra en toute transparence anie zany eo amin'ny contingel ny irotsahana zany tsy fantatra hoe iza moa zany tena misitraka ny tombotsoa amin'ny fisiny le LTC zany raha zany zavatra zany efa nytaneniko anao teo hoe société an'ireo vahin'ireo ihany le LTC ary reo LTC sy ireo vahin'ireo ihany nangataha gel an'ilay cotisation ahafahanay manao an'ilay régénération ny plan an'letsi misy programme ane apetraka ny gel io ne tsy vitan'izao fotsiny dia mandeha le fikambanana fa misy programme ao misy fanaovana afisy ao rehefa tonga ny campagne afisy manazava amin'ireny mpanao collecteur reny collecteur reny anaovana afisy vola daholo zany alefa any ambanivohitra any hoe tandremo rehefa avy ny orona tsy azonareo tangosana ny letsi rehefa mitango letsi nareo dia tsy azo tapahana ato fa ohatr'izao dia tsy maintsy ao anatina garaba maina asiana ravina akondro maina sy ny sisy zavatra be deaibe pitsopitsony be deaibe mila vola daholo zany manampy ireo olo ireo noho ny fangatahanay isa taona ary ny compte gel audité manana commissaire au compte gel zany no misitraka sa le gel no misitraka iza le misitraka gel no misitraka an'le vola no migere an'le vola ary orinasa 30 membre en gel daholo ary audité ny compte gel ao anatin'ny vola ampiasaina amin'ny vola io zany fanaovana régénération na plan na letsi
fametrahana an'ireny sensibilisation reny, fametrahana latrine eraky ny ambany vohatrany, fanaovana rano fisotro mba hahafahan'le olona misehatra amin'le tsi, manasa tanana, midiosa sisa zavatra ohatr' zany ny ataonao am'izay fa tsisy hoe alaina le vola dia anaovana corruption, 10 000 € ve dia anaovana corruption aman'olona. Tsy mitombona ane zany resaka zany fa fanampiana an'le filière le izy a dia misy cotisation zany omen'ireo olon'ireo hoe ho reversena aty amin'ny contingent ahafahanay manatsara an'le filière. Manga resaka an'izay resaka litchi zay ihany ianao niteny moa teo i Gasikara hoe transparency international laza ihany koa nefa ny organisation io fa mihidy io CHU ho an'ny tombotsoan'olombitsy, misy égalité de chance aveny amin'ny CH ny fanondranana amin'ny vokatra lavany io, ny mpandrara tsotra iray dia miantoka manomboka azafady ny CH litchi mialatsiny miantoka ny fiotazana hatrany amin'ny fanondranana, zany hoe ny mpandrara iray afaka miantoka an'izay ve raha tsy hoe eo akaiky ny fitondrana izy. Depuis 2011 ane le sehatra nefa nisy efa fitondrana firy mifandimby teo a, ngamba tsisy idiran'ny fitondrana mihitsy lay izy fa fa 2011 nisy ny sehatra dia efa nisy tetezamita teo dia efa nisy fitondrana fanesesy maro tao e, fa le sehatra teo foana ary mampiasa olona manaliny le tsi, misy collecteur ao a, misy mpamboly producteur ao a, misy olona miasa aty amin'ny usine ao a, misy transporteur ao amin'izany sehatra zany, samy manana ny tandrify azy a ary misokatra entreprise telopolo ane le izy fa tsy azo atao koa le araky ny teneniko hoe le libéralisation sauvage fa io raha sokafana ho an'ity olona rehetrarehetra ity dia hitotongana indray mividin'le letsi dia tsy hanaraka ny fenitra indray le produit aondrana dia ny Madagasikara ihany ny victime. Ny pression tao anatin'izay fitoriana mirindra tsara les pressions internationales tao amin'le fitoriana nataonareo tamin'ny hoe dénonciation calomnieuse tamin'ny transparency internationale initiative Madagasikara izay Ramatoa Mamra Vatomanga nanahoana ny fifandraisana tamin'izay communauté internationale satria nisan'ny niteraka tole teo anivo ny fianakaviam-be raisam-pirenena namoahana communiqué namaso ivova iny maromaro mihitsy amin'izay fikitikitihana ny ONG internationale izay. Ny gel nanapa-kevitra hoe hitoro ny gel satria misy zavatra matsiaro ny gel fa misy tsirary ny fanalabarakana tao a dia nataony fitoriana ka ngamo rehefa hoe transparency dia miteny marina foana ary manana ny renseignement marina, tsika koa ne tokony manana fahasahinana ao anatin'le izy fa zay ny zavatra misy inandrayany amin'le ongina n'le tsindro maty zay manko le fifandraisana zay resan'ny Abraham zay fa tena ampifantatritsika mety maro ny pijeriny tsy tafiditra ao anatin'izay fitoriana zay raha tsy ivona tamin'io fitoriana nataony zel napetraky ny transparency internationale ny 10 novembre 2022 io dia nahazo fampetsoana avy hatrany avy amin'ny polisy tonga dia tsoritsika ny Italia mpanatanteraka ny transparency internationale Ramatoa Ketakandrina raha fitosona sy ny filohan'ny filakevim-pitantana transparency internationale zany ny 23 novembre 2022 tonga dia ny anaranao avy hatrany Ramatoa Mamra Vatomanga no voalaza fa hoe tao ambadika io fampetsoana ny Ketakandrina io satria niditra antsihatra hatramin'ny Ramatoa mpitondra teny ny gouvernement tanamoaka fanambarana na communiqué andeha toko ohatry ny karazany niaro ny gel mihitsy ny tamin'izay fanapakevitra zay kanefa tsy haiko iveriko fa hoe tsy tokony hidirany gouvernement ity satria gel no mitory fa tsy ny fitondra mpanjakana zany raha ny hevitry ny juriste maro moa dia hoe tokony no tsarainy paky aloha le fitoriana zay napetraka ny transparency internationale zay vao niditra tamin'ny fitoriany zel ny paky satria tsy afaka lazaina fa hoe avavao tsy marina sy hoe fanalambara aka zany lay fitoriana fitorian'ny paky zany raha tsy efa misy karazana ohatrany hoe didi-pitsarana farazavany juriste moa zay trangy zay dia zay le teneko hoe le angle ao anatin'lay pouvoir anananao sy ny zel ave no tiako hitondrana anazy raha tsy ivona koa tamin'izay dia nisy avy hatrany ny ataontsika hoe fanambarana iombonana zay ndresany Abraham teo maso voenina teto Madagasikara
firy ny daty 24 novembre 2022 ho fanohanana ny ramatoa Ketakandrina Rafitrona sy ny andrimatoa Dominika Rakotomalala masivo amérikana, européana, britannika, Allemagne, Norvège ary masivo frantsay. Ny embotra ve zany ny fitsarana ka tsy raikitra lay fampiakarana fampanoavana anreto le mpitantana ny Transparency International reto tamin'io no le fanambarana ve voalaza tamin'izany mantsy fa hoe raha tsy nisy an'ireo tsindry nataony maso ivo avy any ivelan'ireo dia tena azony heverina fa niakatra fitsarana fampanoavana ary mety niditra miponja mihitsy zany reto tompona raiky ny Transparency International reto ny fantaniko dia hoe inona no avalinao an'izay ataontsika hoe fanenjehana anao zay indray amina resaka tsingy amina tontolo ny fitsarana to. Transparency any tsy nanenjika hoe nisy resaka tsindry tao hoe fa nareo no manao an'izay synthèse zay hoe ny tenako no nanao tsindry fanapaha-kevitry ny gel no nitory ny avocat gel no nitory ny transparency satria misy tsirariny tao filière ny resahana ka sary-piaro amin'izany ny gel olona amanarivo no misehatra amin'io resaka letchio dia hopitehanao zany ary le izy raha tadidiko tsara alohan'ny campagne mihitsy alohan'ny début-na campagne nakorotana le filière fa hoe raha tsy nisy vereo fanambarany masoloha ka tsy avelanao anazavany gasikara fa tapahanao dia le ka za tsy maintsy manazava an'ilay circonstance hoe naninona no natao talohan'ny campagne le resaka nataon'ny transparency naninona tsy mivitana campagne dia afaka mitory izy afaka manao zay tiana atao izy fa naninona natao nalohan'ny campagne donc ny objectif aminay zany misy objectif hafa anibana n'ilay filière dia nitory ny gel rehefa nitory ny gel dia ay mahalala mikropaka ihany lay transparency zay manamarina maninona ny antso masovora ohatra manamarina io ane fitoriana ohatra ny fitoriana rehetra raha manamarina ianao dia Transparency International ve zany niantso ny masoivo normal zany tsy maintsy izy nitaraina tany amin'ny masovo hoe misy fitoriana zay matahotra zay dia zay ny zavatra misy normal zany izy tsisy masovo andeha ho azy amin'izao anao fanambarana raha tsisy fitarainana tany fa raha manamarina ianao raha tena mitombona ny zavatra iacuzenao angela maninona ianao no misalovana ny asa amin'ny fitsarana ny masovo manao pression masovo ane zany manao pression mitombona koa ny fahamarina ny gel maninona tsy nitoy le raharaha mpitsarana ary fa iza moa ny tena anao nijanona le raharaha tsy mbola nijanona ane ny raharaha fa mbola mitoy ary ny raharaha androantsika io ka meprofo koa hoe nijanona le raharaha tsy nisy toy tsy niakatra misy toyny io rehefa tonga amin'ny fotoana tokony hanohizana azy fa gel mbola tsy nanao désistement de plainte anareo ve zany le fanambarany ny masivova iny gel mbola tsy nanao désistement de plainte raha manana fahamarinana ny transparency amin'ny dénonciation zay nataony dia tokony mandeha izy miseho ary masaha mijoratra amin'ny farany ary ny fitoriana nataony tany amin'ny Bianco napaky zay nilazainareo hoentiny afaka hoentiny eo amin'ny polisy iny dia jonctionnena le dossier dia alefa le dossier zany dia 8 eo zay mariny zany hoe raha androlosika ny Andriamantoa fa le izy zany aminay amitehana an'le filière alohan'ny campagne no anaovana an'le zay mihitsy tiako mandeha nefa fa tonga dia nitory ny zay mihitsy tiako vina Andriamantoa mamy raha vatomanga hoe raha ny logika anareo zany dia tokony nalefa aloha le zavatra le tokony natao tarina ny campagne zany hoe ireo zavatra ny dénoncer ny Transparency International ireo zany tokony najanona mihitsy aloha fa ny amin'ny faran'le campagne zay vao tokony nametraka an'izay fitoriana izay afaka manao an'izay izy raha tiana atao zay afaka nanao mihitsy izy hoe mba nisy fanajana zany an'ilay filière satria olona maro miaina amin'io filière io dia aminay zany tena misy objectif hafa mihitsy anapitehana an'ilay filière sy anapitehana an'ilay sehatra esahan'ny olona ao anatin'le tsy azo ekena kosa zany hopitehanao ny fitadiavam-bolan'olona amin'ny dénonciation ataonao dia hikorotana lay filière dia ho sahirana le filière rehefa avy eo ary le mpividy any ivelany tsy hanome vola avance tsy hanofa amin'ny bateau dia ahoana nefa rahantsika eto
ka zay le teneko hoe raha nanana fahamarinana ihany ko nareo zay la maninona ny tsy niandry any favitany lay fitoriana nataon'izy ireo afaka miaro tena nge nareo amin'ivony fitsarana raha ohatra ka nandeha nitoy hatramy farany izy mbola tsy vita hatramy farany efa tonga de nitory koa nareo e tsisy fitsarana ny antso angela mihitsy mialatsiny aminao fa tsisy fitsarana ny antso angela ny gel no nitory a noho ny dénonciation zay nataondrareo fa zay mbola tsy voantso mihitsy a raha ny fahalalako azy tany amin'ny fitsarana zany zany hoe rahatombona zany raha nitombona amin'ny fitoriana nataony ny transparency international dia tokony mbola tany amin'ny farany campagne any zany napetraka zay fitoriana zay afaka toizany foana na andro any ary fa tsy korotanina kosa ny campagne ao anatina campagne fiainan'olona maro miaina amin'io letsi io fa le izy aminay dia misy manipulation hafahafa tsy tongatonga amin'izao fotsiny fa maninona ny filière letsi no ataonao fa firy ny filière zay mandeha ao anatina filière anankiray anisan'ny mandeha ary nahazo ny félicitation ny union européenne à plusieurs fois io filière letsi io dia maninona ny akorotanao le filière misy tatotra ny transparency international taty tokoa tamin'ny fotoana nametrahana an'io fitoriana io dia hoe tamin'ny taona sy mivisorarivo no nahazo fanairana hoana izy ireo avy amin'ny mpiambana ao anatin'ity fivondrona mpandrarana gel ity ihany zay ny fanazavan'izy ireo hoe nahazo fanairana izahay avy amin'ny transparency international izay nomena ny antotakevitra mikasika ny fanagejana ny fanondranana letsi eto Madagasikara raha ny fanambarana moa zany zay nataonyity firaisamonim-pirenena misana amin'ny ady amin'ny kolokolo ity dia zay no mampahatongana amin'iteny hoe raha ny tatitra ny transparency international tamin'ireny fotoandreny any andriamatoa mamy raha vatomanga dia misy ireo mpandrarao anatin'izay la zay mitaraina mikasika an'izay le atao hoe fizarana quota eo ihany koa ny resaka lanjany vokatra zay aondrana saingy ambaran'ny transparency international hoe tsary zareo matahotra ary zareo noho ny atao hoe mety ho fagnenjehana raha-pitsarana sy maro samihafa zay no nambarany transparency international ianao anefa miteny moa tadito foana ma tamin'ny fandarantsika farany hoe tsy manana olana mihitsy nyreto mpandraraha ao anatin'izay reto vo eo ihany koa mbola namafisinao hoe tsy mbola misy olana ohatran'io ihany koa nenay aty amin'ny letsia raha nyresaka ny lavan'ilona zany tsika fantaniko zany dia hoe ahoana moa zany ianareo no hisy olana raha toka matahotra hiakatra fitsarana araka nitatitra ny transparency international reo mpandraraha ao anatin'izay zay andriamatoa mamy raha vatomamy matahotra hiakatra fitsarana eo gasikara fa tatitra diso zany voarahina transparency international enao mantsy mitatitra zany no miteny aminao fa tsisy matahotra hiakatra fitsarana gel ny gel tsy matsiaro mihitsy hoe nanao zavatra tsy araka ny tokony izy ary ny gel kosa ny gel ny mpandrarao amin'ny gel sary-piaro amin'io afaka midina ane nareo ho avy zao ny campagne letsi manaova ianao enquête any amin'ny sur terrain aza nitatitra no vakianareo fa midinonareo sur terrain dia manaova enquête hoe tena mijaly ve le mpandrarahany letsia mitaraina ve le mpandrarahany letsi ao manahoana le structure ao ministra ane zay ministra mifandimby teo mahita ny organisation ny fanondrana letsi ao fianao mahita hoe milamina ny fizaranany quota milanjavokatra ohatra milamina ohatra ve zay tsy misy fandrarana amin'ny resaka letsi milamina ohatrany gel amin'io fandrarana letsi milamina ve ny sahako miteny an'izany milamina ny quota tsy misy miady varotra tsy misy ka misy olona anankiray mitaraina satria mivarotra ny orinasany dia zay ve ny anaovana conférence de presse adiny telo eto sanatriny zany satria olona anankiray mijery ny intérêt personnel any no andeha anakorotanina ny filière ray manontolo satria anao mivarotra ny orinasanao à 75% dia ny olona ray manontolo no korotaninao ary opitenao le filière satria te hiverina ianao anatin'le sehatra zay ne le problème misy dia io nanaovantsika resaka lavabe eto akoatra n'andriamatoa Roland Ratsiraka zay voaresaka eto foana andriamatoa Marafatomanga misy ihany koa ny teratany vahiny izay nanao an'izay dénonciation anaty karazana monopole izay nisy ihany koa moa ny fitsarana ary amin'izao fotoana zao dia raha maso ara-pitsarana izany tena milafaka milaza ve ianao eto fa tsy misy dia tananao ao anatin'ny fitsarana ka mahatonga n'ireny fitoriana maro be ireny ka lasa mampanginy an'ireo olona ireo amin'izao le olona anankiray nytenenao olona miaraka amin'ny Roland Ratsiraka ihany ary olona io tsy olona ny exporté vania hatramin'izay vahiny izy io olona manana verger kely izy io ary tamin'ny andro ny
mialatsiny manonona ny anarana fa tsy tokony ho tononona eto fa ilayntsika moa le transparence tamin'ny androny président Gela taloha Narson tamin'ny président Gela teo aloha tamin'ny fotoanandro no nitory azy ny Gela no nitory azy anotory an'io olona io satria nanao collecte immature olona io tamin'izany fotoana zany zany hoe ledsi mbola maintso no tazany dia tratrany contrôle en commerce sy ny ministère sy ny solitena Gela sy ny solitena isan-karazany région tamin'izany fotoana zany dia ireo no nametraka fitoriana satria mamotika an'le filière manimba an'le image ny filière tamin'izany fotoana zany nampisy olana tamin'ny olona io dia mazava ho azy moa zany misy an'io olona io dia misy an'ny Ngarolan dia io mifampitambatra eo zareo dia manao an'io fihetsiketsika isan-karazany io dia zay ny zavatra misy. Aleo nidirantsika miresaka politika satria fatiny roa latsaka sady isika izay satria ao anatin'ny miresaka PNF isika kaloloha PNF matsy efa izy fa faranako le Roland Ratsiraka i Abraham Razafy raha mety satria miresaka Roland Ratsiraka mbola misy zavatra anankiray ihany koa no mahavoatona ny anaranao dia aloha rarotiny tsy mpiry hoany azo an'le Mambra Vatomanga anatin'ny fandamarana dia aloha rarotana mihitsy rehefa manaiky any asain'ny fandarana dia malalaka tsika tamin'ny 9 jona 2024 lasa teo dia nilaza ny solombavamboaka resahantsika ity le matora Roland Ratsiraka fa atraminy nipetrahana zao fitondrana tarihan'ny filohandro Rajoely zao dia misy tao hoe 50 tapitrisa $, isan'ny taona surfacturation an'ny orinasa Jirama ary io vola io dia alefa ny Jirama any amin'ny mpandraraha iray izay akaiky ny filoham-pirenena nambarany tamin'izany fa ny gabraraka izay nataony Mambra Vatomanga nanonona ny anaranao mihitsy izy dia alao resahantsika eto mihitsy gabraraka nataonao hatramin'ny tetezamita no mbola mitoy io izy tamin'ny 7 volana jona teo ary efa nisy ny fitoriana any Mambra Vatomanga makasika ny orara io saingy very anjavina ny fanadidina zay nataon'ny Bianco inona ny fanazavana nandeha ataontsika hoe fanamarina tena hoentinao androany Andriamatoa Mambra Vatomanga makasika an'io fitoroana zay nataony solomamoaka Roland Ratsiraka io na hoe fiapangana zay nataonao io satria tamin'izay fotoana zay izy niantso ny prime ministre Tsai Kristo mihitsy hoe miantso ny prime ministre disio zao vaovao entiko sy eto ampelantanako zao raha ohatra ka diso zany hatramin'ny androany moa tsy mbola namaly ny prime ministre izy ihany koa ohatra ny antso ny Bianco hoe anokatra fanadidina mikasika an'io surfacturation 50 tapitrisa $, alefa any aminao io ka zay nyteneniko hoe omeo fanazavana vahoaka malagasy na fanamarina tena na fanandoiva-tena fa miandro zany azay valikafatra avany amin'ny Roland Ratsiraka zay aleo tambatra ny fanontaniana raha sitraka ao Andriamatoa PDG satria raha ohatra ka mety satria dia aleo alamitsika ohatran'izay aloha dia mivaliny miaraka izy rehefa aveo Andriamatoa filoha-talier généraly resaka PNF isika parquet national financier miresaka poursuite judiciaire isika mba sitrako raha valinao moa satria anisan'ny resantsika tamin'ny farany teto makasika an'izay bien malaky affaire balkany izay hoe efa tsy mitohitsony zay fitorinanao izay mba tianao valina koa ve hoe mbola mitohy ve ny fitorinanao amin'izao fotoana zao sa efa nijanona tanteraka zay fanontaniana roa zay raha sitraka Andriamatoa le fanontaniana voalohany Abrahama lay hoe misy vola gasikara aloha mivavaliko voalohany mialatsiny hoe misy vola amina $1 million surfacturation dia eto dia mitodika an'le olona anteny an'izay ianao manana fahefana anao enquête parlementaire dia ataovy ny enquête parlementaire anao dia ho hitantsika marina fa ny miaccuse olona ho moramora raha miteny izy hoe efa taona maro no nanaovana an'izany tamin'ny andron'ny transition ny filo Rajoely ane efa tsy filoha nandritry ny 5 taona teo tsy nitatany zay ary za moa anisan'ny victime ny resaka perquisition sy ny sisa ary misy enquête natao an-tenako
nisy fitoriana natao a dia niatrika an'izany ny tenanay sy ny fianakaviako niatrika an'izany ka naninona tamin'ireny 5 taona ireny tsy naakselereny ny enquête dia nitadiavana zany volamina million zany raha nisy afaka nataony ane zany izy ane ministra atao amin'ny gouvernement tany Rajaonary Mampianina naninona tsy nataony le enquête fa moramora no miteny a hoe nanao an'izao fa misy zavatra tafahoatra kosa tsy azo ekena kosa zany manendrikendrika amin'ny zavatra tsy misy dia ianao ve mieritreritra fa raha sanatria misy zany impiriniova ny DG ny Jirama teo impiriniova ny ministra teo dia tsy ahita an'izany ve reny mpitatana sy mpitondra rehetrrehetra reny 5 taona lasa zay a tsy nateo amin'ny Florajoelina aloha no resahako après en transition raha nisy zany dia hipetraka amin'izao ve amin'ity toerana misy aty fa tsy efa nanaovandrareo zay tiany atao ka zay angamba ny avaliko anao Gaskara tsisy fa tsy misy tsony tsy misy an'izany afamin'ny androantsika tsy misy ary tsy nisy fa tsy hoe tsy misy tsony tsy mbola nisy zany ahoana moa fomba anaovanao surfacturation zanga mampiasa groupe eo ary zanga manana fahefana anao an'izany zavatra mora ampitenenina ane zany mora ane no miteny an'izany fa tsy misy an'izany fa raha misy zany raha nisy zany araka ny filazany hoe tamin'ny andron'ny transition nanaova enquête ianao ataovy ny enquête parlementaire anao dia hitantsika eo marina amin'le izy zay ny avaliko an'iny misy idiranao mihitsy ny resaka orinasa Jirama amin'izao ohatra tsisy idirako ny orinasa Jirama nareo orinasa ao anatin'le mpitatatra solika ohatra ve ianao nareo ane mahafantatra ny mpitatana ao anatin'ny Jirama andana ataovy ny enquête any amin'ny Jirama inona ny zavatra ataoko raha misy ataoko misy zavatra hoe amikasika an'izany resaka resahanao zany afaka dia olona dia orinasa anatin'le APT hasa angambany izay le mpitatatra solika ohatra fitaterana solika ane zavatra hafa makany amin'ny Jirama ndraika ambo ohatra ka reny ane asan'ny Sodiaty zany tamin'ny 94 asana efa tamin'ny 94 no mitatitra solika fa tiany resaka hoe fanaovana surfacturation amina resaka groupe électrogène ny resahany ety hoe fanofana groupe donc iny efa voavaly fa nantaniko fotsiny hoe tsy misy idirany amin'ny resaka Jirama tsony hoe hoe ianao dia ka zaho hoe efa nanazavanao depuis 94 mitatitra solika mitatitra solika aho ho an'ny olona rehetrrehetra na ho an'ny Jirama io rehefa mila anay ny Jirama fa principalement ny asa ataonay dia miaraka amin'ny logistique pétrolière donc zay le izy kasika an'le PNF teo nisy fantaniana moa napetraka ao ary nisy hoe reny anisan'le tamin'ny fotoana teo aloha daholy a nandalovan'izany enquête zany ny tenanay ary tena diabolisena mihitsy hoe nanao blanchiment na hoe fuitina capitaux na hoe inona moa ty anarany teo évasion fiscale zany moa le qualification tamin'izany dia nitoriana ny tena dia natao ny enquête natao ny perquisition nateto natany toerana fonenanay tany ivelany dia niafara tamin'ny saisian'ny bien tamin'izany fotoana zany fa heritaona taty aoriana moa le izy dia lever les saisies mbola encours amin'izao tsika miteny zao dia ny procédure mikasika an'io dia tiako milaza aminareo fa efa classé sans suite io procédure io au niveau amin'ny PNF zany hoe efa tsisy fanenjehana atsony zany mikasika an'io dossier zay nandritry ny 7 taona ny accusena ny tenanay hoe nanao blanchiment na fuite de capitaux io tia ny taratasy milaza an'izany afaka zaraiko aminareo ty taratasy ty zay milaza ny hoe avia na classement sans suite kasika ny dossier amin'ny PNF iny zay voazoko izy ty moa tamin'ny volana jolay teo ty taratasy ty omeko anareo ahitanareo azy sonian'ny procureur amin'ny PNF io
donc classé sans suite zany a iny fiampangana fanendrikendrehana zay natao tamin'ny tenanay nandritry ny enina na 7 taona satria zay hitanareo ny préjudice am'izany a 7 taona ianao enjehana amin'ny zavatra tsy tamintsika nanao an'le fandarana tamin'ny voalohany volana aprily tamin'ny taona lasa ireny a mbola atao anatina procédure na fanenjehana andriamato mamarafato tamin'ny depuis nle fotoana nanaovana saisian'ny fanananay a tany ivelany a dia enquête préliminaire izy tamin'ireny ary enquête préliminaire izy a hatramin'ireny tsika nanao fandaran'ireny ary tsy nisy romorom mihitsy tamin'ny tenanay mivezivezy any ivelany a tsy nananao olana mihitsy tsy arakaraky ny resahana hoe tsy afaka makany any mametraka ny tongotra any a frantsa sy ny sisa fa za makany isaky ny 2 volana 3 volana tsy nananao olana mihitsy tamin'izany fa zao moa zany a efa confirmé izy ty ho zarako aminareo ty a fa efa classé sans suite a afaka omenanao amaranana ny sehatry ny aratoekarena angamba ny verenako kely ny tontolon'ny environnement des affaires andriamato mamy Ravatomanga fatatsika amin'izao fotoan'izao fa somary sarotra ny environnement des affaires eto Madagasikara manoloana ny mety hoe crise entre autres maneran-tany mahatsapa izay fahasarotan'izay ve ny vondrona tantaninao satria raha ny fahitan'ny olana azy dia atao hoe mahazo tombontso manokana amin'ny fitondrana ankehitriny ianao eo ihany koa ny resaka ny mahakasika an'izay fifandraisana miaraka fitondrana ankehitriny izay ny resaka hoe compétition déloyale ahoana no amalinao izay tsikery izay satria ary ina kosa ny mety hoe fepetra raisina mba hisin'ny mangarara sy tsy fitanilana amin'ny fitondram-panjakana amin'ny fifandraisanao amin'ny fitondram-panjakana amin'izay fandrarana izay tsy hitako aloha ny hoe inona ny avantage manokana azoko amin'ny fitondrana ankehitriny marina fa misy fifandraisana ny tenako sy ny filoha pirenena amin'izao fotoana mifandray ara-pirahalaina mihitsy raha izay ny ilazana azy fa tsy noho izay fifandraisana izay dia nahazo avantage manokana raha izany nahazo avantage ohatran'ny filoha teo aloha nahazo détaxation nandritry ny 2 taona za miteny aminao fa efa tsy 4000 tsony mpiasa atao amin'ny orinasa sodiaty fa efa lasa lavitra be fa tsy nangataka an'izany mihitsy tsy nahazo avantage ohatran'ny filoha taloha hoe détaxena ny activité zay géreko tsy nisy an'izany mihitsy afaka amin'ny manady ady nareo tsisy avantage ininona azo fa contraire raha misy satria efa nirahazaiko tamin'ny fandarana teo taloha hoe misy marché ampanjakana azoko dia indraindray raha ny filoha mihitsy miteny hoe azo atao io monsieur Ravatomanga fa manahirana amin'ny relation antsika zany ny zavatra misy nefa ny tena manao soumission araka ny tokony izy dia izay ny zavatra misy ao anatin'ilay izy fa tsy mba nahazo avantage zany ny tena aloha azavana ve zany hoe misy fiatraikany koa ve amin'ny groupe tantaninao le resaka hoe environnement des affaires somary sarotra eto amin'izao fotoan'izao zay ny environnement des affaires efa nandalo fotoana maro zay tao anatin'izay 1997 hatramin'izao nisy crise efa nilalovana teo sahirana misy fotoana manahirana misy fotoana mba misy mahapetipety azy zay mila ola manana viny mila ola manana structuré mila mijery lavitra dia miatrika ianao zany amin'ny zavatra misy eo fa tsy manakana mihitsy ary zay mihitsy ny tsy angatahana avantage ninina satria mamita tena ihany ny olona mangataka avantage zany mamita tena satria tsisy tsony le performance zany fa resaka kitrano trano na hoe fanomezana vahana manokana ny misy dia lasa hainao ihany mamitaka ny tenanao rehefa tsisy tsony iny avantage iny zay nizaniza fitondrana teo dia mijoro foana ny groupe sodiaty ary araka ny teneniko hoe manangana orinasa ray isaky ny 2 taona farafahakeliny ary tsy mbola nisy orinasa nakatony fa raha hoe sanatria raha misy hoe fiovananarina orinasa na hoe fanajanonina orinasa dia noho ny resaka hoe investissement zay atao na ohatran'izany fa tsisy mpiara-miasa aminay zany dia nitazonina foana arak'izay tratra atao anatin'ny adiny 2
Izay no ny arahantsika teto nyresahana momba ny groupe Sodiata, izay niresahana momba ny tontolon'ny toe-karena Andriamatoa Mamarivatomanga hivadika amin'ny sehatra politika isika. Faraparany teo voatendry ho consul honoraire ny Côte d'Ivoire Andriamatoa Mamarivatomanga, ampatsivina ihany koa fa ianao dia consul honoraire ny Serbia, izany hoe consul honoraire na firenena anankiroa ao anatina contexte politika mafapana isika amin'izao fotoana izao, ao anatin'ny fanomanana sy ny fiomanana amin'izany fifidianana filoham-pirenena izany. Ny tonga ao an-tsain'ny maro Andriamatoa Mamarivatomanga angataka ny atao hoe immunité diplomatique ianao raha sanatria misy crise eto Madagasikara no anisan'ny antony nangatahanao sy nazahoanao an'izay consul honoraire ny Côte d'Ivoire tato izay. Tsy dia hitako loatra aloha ny hoe immunité diplomatique ampifandraisina amin'izany satria ianao raha manao infraction économique sanatria dia tsy voatazona izany immunité izany ianao raha ohatra ka misy zavatra mitombona sy mipetraka no hitorinanao zany. Ny any immunité ako dia reto mpiara-miasa amiko 4000 personnes reto sy ny fianakaviany, reo ny anahy no ataoko izay ahafahan'ireo mba mahazo ny karamany mahazo n'izay avantage azo omena azy fa tsy alokaloka amina resaka immunité diplomatique zany ny tena anay fa ny anay mpiara-miasa aminay ny immunité anay, raha izay ny lazana azy tsotsotra. Consul honoraire ve manana immunité raha ny Serbie sy Côte d'Ivoire? Manana immunité izy amin'ny asa izay ataony amin'ny maha consulat azy, manana immunité izy. Misy mission diplomatique ihany koa? Mission diplomatique ataony fa mifantoka kokoa ny consul amin'ny mission économique. Manana ny avantage ananan'ireo atao hoe ambassadeur na ny ireo vahiny miasa eto Madagasikara ihany koa ve Andriamatoa Mamarivatomanga, izany hoe tsy mandohetra ohatran'ny izy ireny ihany koa? Tsy fandoava-ketra mihitsy ny consulat honoraire. Consulat honoraire resaka représentation tena basé amin'ny resaka économique surtout mission économique ary izay ny mianto teny izay ny tsy mahazo fanampiana amin'ny gouvernement fa miantoka tena miantoka amin'ny fampandehanana ny consulat izany hoe manampy an'ireo ressortissant manao promotion ny mpandraraha malagasy izay te investir any Côte d'Ivoire na ny mpandraraha ivoirien izay investir eto Madagasikara na tonga ny resaka anao na pas au courant le resaka banque ivoirienne anangana banque eto amintsika entre autres fa mbola misy ivoirienne hafa koa mieritreritra no avy aty amina sehatra hafa. Zay ny mission anay, zay ny mission ny consulat honoraire fa tsisy hoe tsy andoa taxe na hoe apiditra entana dia tsy andoa taxe, tsy manana valise diplomatique avy tsy manana valise diplomatique ny consulat honoraire. Nangataka sa zareo no safidy anao? Zareo no safidy. Ny antony ina mety heverinao fa antony izay safidy zay? Aminy angamba ny tsara apetraka ilay fanontaniana fa mifahalalako azy mety malgré ny fanenjehana sy mifanaratsiana ataon'ny olona sasany dia ngamba ny hitany fa zany mety hoe metimety amin'ny solotena ny firenena eto Madagasikara. Ihany koa ny Serbie ve? Tovy tsisy hafa mihitsy. Zareo ihany ny safidy ary amataonany no agrément io fa tsy hoe vita ao anatin'ny ray andro. Tanana nationalité Serbie na Côte d'Ivoire? Manana amin'ny mission diplomatique azy dia midisposer passeport diplomatique ao anatin'ny missionko amin'ny diplomate mission diplomatique. Nationalité dia antaniko tokoa. Passeport diplomatique zany hoe tsy ahoana ny lazako anao zany matony olona manana passeport manana nationalité raha ny tena izy fa nationalité voafetra zany hoe rehefa tsy consul antsony dia asorona amiko ilay natonga anao nanaiky an'izay hoe ho consul honoraire ny Côte d'Ivoire izy satria fantatro fa tokony misy zavatra alay tahaka sy hoe expérience tokony alaintsika any amin'ny
firenena ivoiriana ary tsika koa misokatra amin'ny firenena rehetrarehetra ny aty Madagasikara dia mino fa misy zavatra ary eto a maro ny ivoiriana cadre ambony miasa eto amin'ny eto Madagasikara tsy adinosika fa misy cadre maro eto a amina sehatra maro isan-karazany. Nandritrana voatendranao Andriamatoa Mamy Ravatomanga nalaza ianao fa fanamafisana ny fifandraisana ara-piraharahiana sy ara-toekarena eo amin'ny firenena rotonta izay maha-consul honoraire ny Côte d'Ivoire anao izay sehatra izao hoe zany tena hoe hita kokoa izay fifandraisana izay inona no mety hoe opportunité mba raisiny ny sehatra tsy miankina amin'izay fifandraisana ara-toekarena izay. Ny Côte d'Ivoire zao dia azosika angalana ohatra tsara eo amin'ny resaka cacao producteur voalohany izy amin'ny resaka cacao tsika mamboly cacao eto manondrana cacao zany zao expérience ray. Ny Côte d'Ivoire dia miaina amin'ny agriculture ny PIB an'ny Côte d'Ivoire dia tena fatotra amin'ny agriculture manana minina kely izy manana pétrole kely izy fa ny agriculture ny azy ny tena sehatra ray lehibe mampandroso ny firenena am'izao zany zany expérience azosika tsara alaina amin'ireo ivoiriana. Teraka tevitra be le resaka zopirenena ny filoha-pirenena ny Rajoelina raha loatra kely na nitany zopirenenao teo fantadiako voalohany hoe ianao ve manana zopirenena frantsay ihany koa Andriamatoa Mamy Ravatomanga raha loatra ihany koa manahoana mba fahitanao an'iny ady hevitra momba ny zopirenena ny filoha-pirenena Andry Rajoelina raha ny marina aminao fidianana tokony latsaka o filoha-pirenena tokony ho candidat ve ny filoha-pirenena Andry Rajoelina atao aoriana an'ireny savorivory reny raha ny fahitanao azy. Za aloha tsy manana zopirenena frantsay mikasika ny zopirenena filoha-pirenena tsy hitako zay tokony ho problème amin'iny amiko faux problème lay resaka zopirenena anana ny filoha-pirenena sy ny fianakaviana. Maro ny olona manana zopirenena eto double nationalité za maro tsy eritreretinareo fa betsaka ny olona manana zopirenena tsy apozytsika hafa akoatra ny mamalagasy tsy voatery hoe filoha-pirenena fa misy mpitatana eto mpitondra ambony hafa manana zopirenena hafa amin'ny maha-filoha-pirenena azy inona moa ny tokony ho problème amin'izany betsaka ny filoha-pirenena manana zopirenena hafa par rapport ny voalazany lalàna ny article 42 manko tsisy lalàna mametra mihitsy hoe tsisy lalàna malagasy zay ny tariditsika hatramin'izay fa ny lalàna mametraka fotsiny hoe ny olona zay mpifidy dia afaka mirotsaka ianao ao anatin'ny lisy mpifidianana ianao dia ianao koa zany afaka mirotsaka hofidiana raha tianao ao anatin'ny constitution dia mametraka hoe tokony manana zopirenena malagasy ny filoha-pirenena ilatsaka tsy ny teny izy hoe irery ihany fa zopirenena malagasy ozy izy karaha le article 42 mantsy dia hoe very le zopirenena malagasy mbola misy be ane voavery inona efa andresahanareo manao émission manokanareo fa maninona tsika zany no focaliser amin'izay amin'ny zavatra ohatr'izany fa ny zoan'olona zany ho verezonjo ny olona zay manana zopirenena hafa tsy avela ifidy koa zany ny olona manana zopirenena hafa tsy tokony ifidy ane zany ny olona manana zopirenena hafa tamin'ny fandarantsika farany nrazy ianao fa manga ny lanitra teo aminao sy ny filoha Andry Rajoelina androany aogositra 24 mbola manga ve ny lanitra sa efa misy rahona somary manjavazava nyzany lanitra manga zany toboka tena manga be ny lanitra vo maika manga fa tena mipetraka zany Andriamatoa Ravatomanga Maminiaina fantanina andrasany be sy maro satria betsaka ihany koa ny atao hoe manao rapprochement amin'ny fikambanana AFF izay manao fitetezam-paritra maro sy mametraka ny ratsa mangaika any amin'ireo faritra maro izay manirana ny lotsy na dia fanizy aza ny filazana fa tsy manomana an'izany hoe filatsahako fidiana Andriamatoa Mamy Ravatomanga izany fantanina andrasany maro Andriamatoa Maminiaina Ravatomanga candidat filoha-pirenena ve anao satsia
Ny AFF efa nanao ny fitetezam-paritra, ny asa sosialy nanomboka tamin'ny 2018 ary hatramin'izao tsika miteny zao manohy sy mitohy foana ny fitetezam-paritra zay ataon'ny AFF. Asa sosialy ny atao ary ny AFF azavaiko eto dia miara-miasa amin'ny fitondram-panjakana amin'izao tsika miteny zao, miara-miasa amin'ny filoham-pirenena. Ary hitanareo na ny lokon'ny AFF raha manga sy orange depuis 2018 sisy afenina ane zany fa fanapahakevitra manokana ny fianakaviana miaraka amin'ireo namana vitsivitsy ny ananganana ny AFF mba andraisana anjara briky amin'ireo olona sahirana eo amin'ny resaka sosialy. Zay ny mission'ny AFF, ary toizana ary mbola nitohy ary mbola ho toizana arak'izay tratra moa zany zay zavatra eo am-pelatanana. Candidat ve sa tsy candidat Andriamatoa membre Vatomanga? Zaho efa niteneniko anareo fa ny tenako dia mpandraraha efa tamin'ny 90 manana soroka be milanja amin'ireo mpiara-miasa amiko ireo ny ambitionko dia ny ampitombo an'ireo mpiara-miasa amiko ireo ho avy 2 eny avy 10 eny ao anatin'ny fotoana zay arak'izay tratra. Zay ny ambitionay mpandraraha. Alao ny resaka politika ho an'ny mpanao politika. Zaho mahatoky ny filoham-pirenena ankehitriny ary hitako ny ezaka efa nataony na dia tao anatin'ny fotoana sarotra raha nitondrany firenena dia 5 taona voalohany iny zany teo amin'ny 2 taona sy tapany teo izy dia tena nandalo fotoana sarotra satria tao anatin'ny Covid, tao anatin'ny guerre. Tsy afaka nanatanteraka ny programana araka ny tokony izy zany tao anatin'izay 2 taona sy tapan'izay. Convictionko manokana ary tena ho an'ny firenena ny tenenako anty hoe alao tsy jery intérêt personnel tsika, alao mba ho jerena le firenena ary alao mba hanana objectivité tsika ao anatin'ny analyse zay ataotsika fa tsy hanao alakibika tsy tiako tare. Mila mijery an'le conjoncture économique sur le plan international tsika, mila mijery ny zavatra nisy ny ainana ny teto Madagasikara nandritra n'izay 5 taona lasa zay araka ny teneniko teo. Za dia mametraka ary tena miangavo ny filoham-pirenena ankehitriny ny latsahany mba hanohiza ny zavatra efa nataony fa tsy moramora ny zavatra nietrehany io filoham-pirenena io. Za dia tena milaza anazy ianao raha toka manapa-kevitra ny latsaka izy zany. Za dia manoa anazy 100 isan-jato satria fantatro ny fitiavany ny firenena, ny fitiavany tandrazana. Natso fijerena ny intérêt personnel no Andriamatoa membre Vatomanga fa tena ny tsy intérêt personnel ve no mibaiko anao akaiky anao sy ny filoham-pirenena Andry Rajoelina izay amin'ny fanohanana indray ny filatsahako fidiana Andriamatoa Andry Rajoelina raha ohatra moa ka atao hoe tahinina sanatriavina na raha ohatra ka mbola lany ny filoha Rajoelina na tsy lany intsony izy mety ho voakitikitika na voatohatohana ny fandrarahana ataony Andriamatoa membre Vatomanga tena tsy intérêt personnel ve no mibaiko anao amin'izay fanohanana ny filoha Rajoelina izay. Raha ny message voarayako talohan'ity émission ty dia tena raha hoe olona mijery ny intérêt personnel ako dia nilatsaka ako. Latsaka satria betsaka ny olona misolicité betsaka ny message voarayako. Donc raha maly ny valy teninao Abraham raha hijery ny intérêt personnel dia milatsaka. Zay no nahatonga ny teny alohan'ny namaliko anareo teo hoe mba tokony jerentsika le firenena. Tsy possible ny havitana fanarenana firenena sy fampandrosoana firenena ao anatin'ny 5 taona. Tsy possible zany. Ary surtout ianao tao anatin'ny 5 taona, 2 taona sy tapany ianao nandalo crise iraisam-pirenena. Zany ane tsy azo fafany zavatra mipetraka zany. Jerevinareo firenena hafa
io moa filoam-pirenena vao avy any Kigali. Ny Kigali ane efa 3 mandats zao 7 ans no eo au pouvoir de jereo ny fivoaran'le firenena. Tsy resaka ny détail mety hoe misy fomba mety azo resahana ihany amin'ny fomba fitondrany ho an'ny olona sasany fa ny résultat hita. Jereo ny firenena any Rwanda nefa nandalo crise génocide sy ny sisa. Jereo ny Côte d'Ivoire voaingana tamin'ny 2011 à 2015 sa 2010 à 2015 nisy guerre civile mihitsy tany, nisy coup d'état. Fa aiza zao ny PIB any Côte d'Ivoire am'izao tsika miteny zao par rapport à Madagascar. Nefa ny indépendance atsika samy tamin'ny 1960 daholo nahazo indépendance. De jereo ny fandrosoan'ny firenena Côte d'Ivoirienne satria misy stabilité politika ary zay no mitarika ny stabilité économique. Nena raisonnement économique ny itondrako ny fanohanako ny filoham-pirenena satria amin'ny mampandraraha raha misy instabilité politique eto dia efa niainanay zany depuis 90 hatramin'ny crise isan-karazany niainanay hitanay zany. Ary zay ny etsoko atsika malagasy rehetra hoe tokony hitandrintsika amin'ny choix, tsy tokony hisy fitiavan-tena, tokony mitandrina amin'ny choix zay ataotsika fa alaotsika mba ametraka ny ampoa oka ty alako bika tsy tiako tare fanendrikendrehana olona sy ny sisy ty mba atsahatra fa mba hijery marina n'le firenena ary ny amin'ny fijerena amin'ny firenena dia ny fitohizan'ny mandat ny filoha ankehitriny satria zay ny any stabilité politique et stabilité économique amiko. Tsiraidratsiarotsiarotra kely fotsiny tsiraidratsiarotra kely fotsiny tadidiko tsara tamin'ny fiandohan'ny volana jona tamin'ity taonty PDG niparitaka teny antamandrotra serasera zany misy sarina afisy misy sariny PDG nivondrona sodiaty t-shirt miaraka amin'ny soratra hoe toko manakarinina ny manitra mambravatomanga filohan'ny Madagasikara. Manamarina an'ireny ve anao sa photomontage ihany ve reny tsiraidratsiarotra kely fotsiny? Reny ao anatin'le déstabilisation sy hoe fanakirotan-tsaina ny olona nisy mihitsy reny ary gaga ary hoe za tompony raha tsy mitady an'le toerana de ny olona indray no mieritreritra ny nosika amin'le toerana noho za tompony. Tena montage reny fanakorontanana ny fifandraisako amin'ny filoha ankehitriny fanakorontanana mihitsy ny fitondrana misy satria akorotana le izy. Misy mpamakafaka amin'teny karazana ohatrany sondage ihany reny mitsipaka an'izany reny? Tsy za aloha manao sondage. Misy mety olona manao sondage any tsy fantatro fa za tsy mila manao sondage. Ny zavatra ao ataoko moa zany zao dia entina fankalazana ny 33e anniversaire ny vondrona sodiaty dia eto zany mitodika kely ny mpiara-miasa ao amin'ny groupe sodiaty fa isy lalonina lehibe ho ataon'ny vondrona zany amin'ny volana septembre ho avy zao ho fankalazana zay fahatelo amin'ny telopolo taona zay izarana médaille sy zavatra maro samihafa amin'ireo mpiara-miasa. Zany zavatra zany dia nataony ao amin'ny palais des sports satria efa misy any amin'ny 9000 personnes any no mpiara-miasa ho asaina miaraka amin'ireo vady moa zany amin'io fankalazana io amin'ny mois de septembre io. Dia miantso anareo mpiara-miasa zany mba hanao fetytsika ary koa anamariana an'izay fankalazana zay dia hotolorana médaille sy fanomezana isan-karazany ireo mpiara-miasa mendrika satria araka ny teneniko raha tsy nisy an'ireo mpiara-miasa ireo ny tenanay dia tsy mipetraka amin'izao toerana misy anay zao. Tena tsy mananeritreritra ilatsaka ho fidina filoham-pirenena mihitsy ve Andriamato Mamarivatomanga sa fanapahan-kevitra hovinana no nandraisanao an'izay hoe anohana ny foratsoela? Fanapahan-kevitra za aloha tsy manana ambition hanao politique ngamba tonga dia valiko mivatana ianao. Ary tamin'ny émissionko taloha tamin'ny 1er avril za raha ny teny taminareo miantso ny filoham-pirenena ilatsaka
tsisy azarany zany teneniko zany ary tsisy mihitsy hoe pression na hoe zavatra hafa ambadika zany tsisy an'izany mihitsy fa tena fijerenan'ilay firenena zay efa sahirana amiko tsy mendrika an'izany tsony ny firenena malagasy. Mamra Vatomanga tamin'ny fandarana farany iny ianao tadidiko ny teny hoe misy olona mieritreritra sy mety misy maniry mihitsy hoe hialeto a hitsoketo a dia hoe ianao tamin'izay hoe amafisoka fa za dia hijanona eto ary vonina hiatrika zay zava-misy eto na isy fividianana eto na isy fitsarana ihany koa eto mombana dia vonina ny hiatrika an'izany ka ho avy ty ny fividianana filoham-pirenena ianao zany laza fa tsy ho kandida moko tsy fantatritsika zay tsy ambaratelo ny vata mangarahara sy ny hiriny eo a mbola tazominao ve zay teninao zay a na dia tsy ho itsony ary ny filoha Andry Rajoelina ary sanatrian'izany tazoniko zay ten'izay ary tsy hitako hoe inona moa ny alako hoe teto daholo ny investissement zay nataoko anie amina miliarany ny investissement natao teto hoe ary ny orinasa Sodiaty a manao participation be dia be amin'ny fandoava-ketra miliara maro ny etra alohanay transparent zany afaka hitanareo any amin'ny fisika sy ny douane sy ny sisa zay dia miezaka amin'ny contribuer amin'ny fampandrosoana ny firenena malagasy. Fantaniko faharoa inefatra no ny teny ampahabemaso ny solomamboaka sy teny terira andriana solinaiko nanda fa tsy misy idiranao ary tsy anao no manohana arabola azy dia androany ianao lay tompony mihitsiny no antaniko mahakasika an'izay satria mandeha ny resaka fa ianao no mpamatsy azy a ianao no ambadika ity resaka miavo atory zay atao ny manerana Madagasikara tya ao anatin'ilay famatsim-bola ary manontany mahitsy aho hoe marina sa diso izany a ianao marina ve no mamatsy vola ny siteny sy ny miavo atoro a misy fifanarahana ve eo aminao sy izany solombavam-bahoaka izany toka disoko ny filazana an'izany hoe zany mamatsy vola ny miavo atoro tena tsy marina zany. Fantanina manaraka nandeha ny resaka fa hoe ianao hono no nampiavana any nainandeha tsy toaina sy ajo andriana ny arivelo tamin'ny filoha Andry Rajoelina taty amin'ny taona 2024 noho ny fifamalimana teo an'izy ireo ny taona 2024 marina ve zany tompoko nampiavana amin'inona moa zay tsy azoko le fantaniana ianao no nampifandray an'izy ireo satria misy fisarany reo taoriana tetezanita ary zay no natonga ny ajo andriana ny arivelo ny latsaka hofidiana rehefa antaninan'izany izy a dia tsy mamaly mivantana dia ianao no antaniko androany a satria loharanom-bavao dia milaza fa ianao no nampifandray indray ny filoha Andry Rajoelina sy ajo andriana ny arivelo na ihany koa nainandresitoana tsy nahatsiaro aloha hoe nampiavana ny Andriamatoa ajo andriana arivelo nainandresitoana tsy hitako mihitsy ny idiran'le anarana anankiroa aloha fa dia tsy azoko tsara le fantaninao fa tsy nahatsiaro an'izay fampiavana an'izay a fa ireo ane samy olona mpanao politika olona mifankalala ny filoham-pirenena zao sy ny ministra ajo andriana arivelo a mifankalala ireo misy fotoana mety tsy mitovy ny fomba fijery rahantsika nahita zany a nilatsaka izy tamin'ny fotoan'andro ny contre ny candidat zay natosiky ny filoham-pirenena tamin'izany a dia zay le contexte politique fa tsy nahatsiaro fampiavana zany ny tenako farana makefitra ny tsy ho candidat ho filoham-pirenena Andriamatoa Mamra Vatomanga andeha saina kely ianao anao introspection andeha anao auto feedback Andriamatoa Mamra Vatomanga raha nianao ny antanina hoe ianao ve mamioditra eo amin'ny vahoaka sa tsy tena tsy haiko sarotra amiko ny tsara ny tenako Abrahama hoe mamioditra eo amin'ny vahoaka na tsy satria za tsy niatrika fifidianana satria tsy manana an'izay eritreritro zay a hoe anao politika andeha anao fifidianana fa raha ohatra kosa ny fahitako ny tenako zay namorona asa 4 arivo dia ngamba ny anisany
nanampy sy nanabe ny mpiarabelona amiko satria fianakaviana 4 no mba miara-miasa amin'ny tenako ato amin'ity orinasa Sodiaty ka tsy haiko zany na mahamioditra na tsy mahamioditra fa zay aloha vitako ho an'ny orinasa zay tantaniko sy ho an'ny firenena zay igodiaviko eto. Ndre matomamy Ravatomanga tao aoriana ireny raharaha Roly Mercia sy mbola ratsona azy efa niresantsika moa tamin'ny fandarana farany dia isan'ny voatonona ihany koa ny anaranao zany no ao ambadiky ny fampidirana ponja ny namana mpanao gazety Lola Rasomaharo izay mpitantana ny gazety La Gazette de la Grandille ary nambarany maro moa fa hoe anisan'ny akaiky anao tamin'ny fotoanarony ta ohatra ny mipetraka tato amin'ny Villa Prado mihitsy aza ny seziny zany gazety zany inona no anamarinanao na andosonao an'izany tompoko? Mpanofatraniko tato i La Gazette ary marina zany mpanofatrano izy ohatra mpanofatrano rehetra nanana olana izy raha fahalalako azy tamin'ny Jirama nanana olana izy tamina olona anankiray privé nitory reny olo reny iny arahantsika mahita iny ny résultat dia tsy hitako hoe inona moa no hidirako amin'izany tsy afaka hitenenana mihitsy zany hoe misy andraikitro no amin'izany fa mpanofatraniko izy ny tato ka amiko manokana mety amin'ny fahefana zay mety anananao na ny influence zay anananao amin'ny mahasadio kabineanao tsy efa ampy ve zay na ny raha mbola ratsona na Roly Mercia na i Lola Rasomaharo raha aminao manokana tsy fotoana ve zao anaovana geste ny amin'ny famotsorana an'ireny olo reny raha ohatra ka manana zany fahefana zany ianao? Tsy manana an'ilay fahefana ny Gasikara tsy manana fahefana amotsitra olona mikasika ny Roly Mercia efa niteneniko taminareo fa za afaka mamela heloka fa za tsy afaka miassure ny fianakaviako zay tao anatin'ity PNFT ny le resaka nanaovana amin'ny perquisition sy ny sisa ny fianakaviako zao moa izy io rahantsika mahita taratasy zay avoaka amin'ny PNF ihany fa classé sans suite lay dossier dia rahantsika mahita zany fa dia tena manipulation totale ny natao nandritran'izay 7 taona zay nanenjehana tao anatin'ity dossier ty zaho afaka mamela heloka fa mivady amanjanako tsy afaka assureko ary ny tribunaly tsisy hidirako amin'ny Bola Rajonary tsisy hidirako amin'ny Lola Rasomaharo tsy zany no nitory amin'ny Bola Rajonary tsy zany no nitory amin'ny Lola Rasomaharo fa zay olona nitory azy angamba ny tokony ho antanina zay Gasikara. Adandro sazantsika no teto nitafatafa teto Rizy Mirala Andriamato Mamy Ravatomanga inoko ngambany fa mamaraparana amin'izay isika amin'izao fotoana izao fanontaniana iray avy no apetratsika ao anatin'izay famahanana izay tombosika ato amin'ny Gasikara dia avy eo moa zany faranan'Andriamato Mamy Ravatomanga amin'ny afatra izay mety apetraka ao anatin'izao fandarana izao Gasikara. Fantanina ray farany zany mamy fantanina insatsy ihany tolo mazatra zay tsy hita zay maratsy azy ny fahafitony volana jona tena 24 dia nisy an'ity lahatsoratra zay voalaza fa navoaka ny gazety africaine pameronina ity Andriamato Ravatomanga nambarana moa tamin'izany fa hoe ianao ny candidat ny la Frantsa fifidianana filoham-pirenena ho avy eto ianao moa efa nilaza ny valiteninao teo mahakasika an'iny candidature iny fa ilay fifandraisanao amin'ny la Frantsa no tiako amaranana ny fandarantsika satria raha ny voalaza tao anatin'ity lahatsoratra ity zany dia hoe efa nisy ny fifampiresana amina Antso Atarby matetika teo amin'ny filoha Emmanuel Macron filoha frantsay sy ny mpandarana Mamy Ravatomanga izay ny afara tamin'ny fionana mivantana nandritra ny 5:30 minitra zany teo amin'ny rotonta raha le lahatsoratra ty ambany masoko ty zany raha lahatsoratra zay navoaka ny actu Cameroun ity hatrany dia tadidiko tsara fa ny ampitsiny io zany hoe ny fahavalo ny volana jona dia namoaka ny gazety La Vérité zay tsara mampafantatra fa ao anatin'ny gazety tantanan'ny Vondrona Sodiaty gazetinao zany tsy nanonona ny anaranao moa izy tao anatin'ilay article fa nanambara fotsiny hoe mahazovana ny fanaparianana vaovao tsy marina amina resaka akatoko ny fifidianana sala amin'izao ka ny fantaniko zany dia tsotra hoe Andriamato Mamy Ravatomanga
voalohany milamina ve ianao eo anivon'ny firenena frantsay satria na raha matoa fanisy herinay vo aza dia nanao direct mihitsy tamin'ny Facebook nilaza fa ianao a dia nisy fotoana convoqué tany tamin'ny orara zay fandresantsika teo moa tsy hitarina lava be itsony a misy koa milaza hoe tsy tafiditra ho a Frantsy io a dia misy mpanao politika anankiray moa milaza hoe raha matsikaritra nareo rehefa misy dian'ny filoha any Frantsa tsy ao de matoa mamy raha vatomanga ka zay zany le fanontaniana voalohany manahoana ny fifandraisanao amin'ny la Frantsa na ny mpitondra frantsay ny faharoa dia hoe marina ve io filazana ny gazety africaine Actu Cameroun io fa ny aona tamin'ny filoha frantsay Emmanuel Macron ianao sady diso izany sy hoe misy tokoa ve zay atao hoe fifampiresana matetika amin'ny telefona zay toka le lazainy gazety Camerounais moa le gazety iny raha tsy diso Actu Camerounais dia lazaiko eto zany fa tsy marina le izy gamby iny dia efa mazava iny tsy marina lay zavatra nresahana mikasika ny tenako hoe tsy afaka makany a Frantsa fa misy fanenjehana ozy ianao teo dia za matetika makany a Frantsa tamin'ity taona ty angamba intelo ny tany tsy manana olana io moa ny résultat efa nameko anareo iny hoe classé sans suite les dossiers en PNF ary za tsy manana olana mihitsy amin'ny la France ary manana visa de circulation nandritry ny taona maro zany hoe mahazo visa de circulation foana ao amin'ny ambassade de France za na vadiko na ny zanako manana visa de circulation donc tsy manana olona manokana ny tenako zany fifandraisanao amin'ny la France mazava ho azy olana mihitsy amin'ny fifandraisana amin'ny la France toel zay fanontaniana izany satria ao anatin'izay article izay nareo matoma amin'ny ravatomanga no anisan'ny laza hoe mahatratratra any amin'ny 500 millions de dollars ny vola ho ampiasainao raha toka ny latsaka hovidina ho filoam-pirenena izay même article ary ny voalazan'izany hoe 50 millions de dollars efa tonga avy any amin'io firenena frantsay io asany hitondranao fanamariana moa mahakasika an'izay na tsy tena fanontaniako satria anatin'ny famaraparana antsika ianao efa nilaza fa manohana ny fitondrana misy amin'izao fotoana izao ary manohana any koa ny filatsahako hovidina le matoa Andry Rajoelina anisan'ny fampanantenana nataony filoha Rajoelina tamin'ity taona ity ny amita ny 20 kilometatra amin'ny ampahany amin'ny lalabe mikitanana ny autoroute makazo any Tomasina sy Antananarivo raha nantaniana moa ny filoham-pirenena tamin'izany atao hoe émission spéciale niarahana tamin'izany dia nilaza fa betsaka ny alia mety tsy ahavitany zany 20 kilometatra amin'ny tetona ity zany na izany na tsy zany ary ny sombavambahoaka Roland Ratsiraka tena laza fa efa nisy ny vola efa débloqué tao anatin'izy io ary nambarany fa efa 300 milliards ariary no nivoaka tao amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena inona mety ho avalinao azy ndray matomamy ravatomanga za aloha amin'ny resaka autoroute manokana dia mampandraraha sy hoe misehatra eo amin'ny resaka fandrarana dia ngamba tsy adikevitra ny tokony anaovana ny autoroute satria rahantsika mahita ny état-ny RN2 ny fahavitany 80 km sy ny tsy fahavitany eo amin'ny lafy ny samy hafa efa nazavain'ny filoham-pirenena amiko ny zavatra tena important dia mifanombohan'ilay asa dia efa manomboka io ny asa dia ngamba ntsika kosa ny tokony hanosika zay avitan'le izy aingany fa maninona ntsika no hitarika foana any amin'ny zavatra hoe irina amin'ny zavatra ratsy foana le firenena aleo misy ny sasany dia tena maniry mihitsy ny tsy avitany io autoroute io inona moa zany ny tiatsika atongavana ao anatin'izay ka zay no ohatry mametra-panontaniana ihany ny tena hoe tena fitiava-tandrazana ve zany olona miteny an'izany zavatra zany hoe anao anao autoroute dia ny sasa mitarika hoe ajanona io tsy tokony ho vita io autoroute io zany amiko tsy tokony toetsaina hipetraka akory na hoe teny apetraka fa tokony omena tosika raha ny filoham-pirenena ary za mampandraraha zay mandohetra ara-dalàna dia tena mangataka mihitsy ary tena tokony ho ataon'ny firenena fitondrana mihitsy ny avitana ny autoroute io satria mijaly ny mpampiasa ny RN2 mijaly ny mpampiasa ny RN2 ary zany tokony
iarahana mitovihevitra fa tsy andeha hitarika an'izay zavatra atao rehetrarehetra dia irina mihitsy hoe tsy ho tanteraka le izy mikasika an'le hoe vola 300 milliards eniko tokoa le 300 milliards iny dia ama mpandrarahantena moa za koa manana presse atao anivony groupe dia mba napaka renseignement ny mpiaramiasa amiko hoe andana hoe mba antanio any amin'ny ministère en travaux publics any sy ministère en finance hoe tena efa nando vola marina ve 300 milliards marina ve le égyptian reo satria raha tena marina zany a dia ohatrany tena nahirana tokoa hoe ahoana ny 300 milliards amin'ny voaray a nefa ny tsy dia mbola lasa lavitra loatra ilay lalina natao dia rehefa nilaka nanadiady ny ekipa tato amiko a dia lainga tsy misy na ariary ary nalota amin'ireo égyptianreo amin'izao tsika amin'ny teny izao tsy nisy na ariary ary zay ny renseignement azoko avany amin'ireo mpiaramiasa amiko atao amin'ny ivony fanaovan-gazety mety misy dia mety nisy sorabola tany hoany tao anatin'ny budgetny état malgasy hoe 300 milliards no mety sorabola homanina ao débloquena amin'ny autoroute io ao anatin'ny fotoana maro samihafa zany satria zany koa tsy possible hoe débloquena fotsiny amin'izao hoe eo ane misy pitsopitso ny famoahana volam-panjakana fa tsy hoe rehefa hoe tononona hoe avoainy zao dia mivoaka ho azy io misy pitsopitsony io ka zay aloha dia afaka amin'ny certifia satria ny olona nirahako tena nahita ny olona responsable mitatana zany ministère zany a natao ministère en travaux publics na ministère en finance nylaza fa hoe tsy nisy amin'izao tsika amin'ny teny izao na raim-bilanja ary mivoaka tao Andriamatoma Mavatomanga atao hoe misy dia tananao ny amin'ny fanomezana ny marché an'ireo égyptiana ireo indray no manome quota ny aminao aiza hoe zany ny famarinan'izay resabe nandeha tao anatin'ny tambazotro zany teo eo nresabe ve moa avarinantsika misy foana nresabe foana ihany ny manome fanazavana fa valiko ianao hoe tsisy diatanako a fa ohatran'ny olona rehetra manana relation satria mpandrarano tena za koa misehatra eo amin'ny lafiny BTP raha pitso izy raha nome marché a dia raisiko raha ohatra ka mifanaraka amin'ny prix zay atolotra amin'ny prix fa amin'izao aloha sady tsy miara-miasa amin'ireo égyptianreo tsy manao travaux de sous-traitance no mbola tsisy fifandraisana arakasa aloha hatramin'izao hoe amin'io asana autoroute io fa raha pitso raha micontacte ary zareo ka mitady sous-traitant na mitady asa zay eo amin'ny compétence zay ananako iza no anery ahy tsy afahako manao an'izany zany eo misehatra mifandrarany Ndramaba fotsiny Andriamato PDG makasika ny madaray hoe amin'izao fotoana izao ohatrany ahoana ny position anao ao anatin'ity orinasy ity taoriana ny resaka maro samihafa ny mpamatsy vola iraisam-pireneny reny ary angataka précision kely aminao hoe androantsika amin'ny resaka io misaraka ve ny patrimoine ny madaray sy ny exploitation samy tambatra tompoko makasika amin'ny patrimoine manokana marina ve ny filazana fa ianao no mizere an'izay raha ohatra ka tsia izavinareo no associé ao anatin'ilay patrimoine hoan'ny tena ataontsika hoe mangarara marina raha sitraka tompoko ny madaray dia concessionnaire ny RNCFM taloha ny fanjakana zany hoe délégué ny fanjakana aminy ny gestion ny patrimoine ny exploitation ny chemin de fer Tana Tamatavy Tana Antsirabe Tana Ambatondrazaka gestion ny patrimoine sy gestion ny exploitation commerciale sy ny sisa amin'ny madaray zany no migéré tsy tompony madaray fa concessionnaire donc ny tompon'ny patrimoine madaray dia ny fanjakana ireryany fa ny madaray kosa afaka mampanofa n'ireo patrimoine reo zay ka misy BDB any na tamin'ny fotoanany androko tsy mbola tao ara dia efa BDB ny station service ny orinasa isan-karazany manofa amin'ny madaray fa
manofa ny tanyny Madaray na ny patrimoine Madaray zay izy ny concessionnaire ao anatin'le izy manofa fa tsy tompony fa tsy tompony amin'ireo sehatra rehetrarehetra amin'ireo sehatra rehetrarehetra eny ary tompolahy tokovavy eny ary izy miralahy sy Andriamatoa Mamiraavatomanga izay no entsika mamarana ny fandarana manokana amin'izao takariva izao adindro sasany mahery isika no tafatafa teto etsika marana anazy Andriamatoa Filoha Tale Général ny vondrona Sodiata Mamiraavatomanga inona no afatra entinao ary amin'izao takariva izao anatin'izao fandarana manokana izao. Ny afatra ngamba dia hoe mitodika amin'ireo mpandraraha namana ny tenako tokony hipetraka amin'ny resaka fandrarana ny mpandraraha ary tokony hifanometana ntsika indrindrandrindra tsika malagasy eo amin'ny sehatra ny fandrarana tokony hisy ny firaisan-kina fa ny tenanay izao dia anisany sahako milaza amin'izany hoe victime ny resaka diabolisation matetika ary somary malahelo ary ianao hoe mbola misy malagasy ray raha amin'ny tena ve eto amin'ity tany hipetrahantsika ity no dia tsisy mijoro miaro ny samy malagasy amin'ireny diabolisation atao amin'ny tena naina ny olona samy hafa ireny amin'ny mampandrarahan-tena fa rehefa ny vahiny hitanareo betsaka ny vahiny eto no miriry manao zay ataony aloha izy fa mametraka koa izy ho an'ny firenentsika za tsy sarotony mihitsy amin'ny vahiny zay mandraraha eto fa ny mampalahelo dia tsika malagasy ihany no mitarika atsika hidina ao le fiteny hoe ory avamanana ka za zany mitodika aminareo mpandraraha malagasy namana oka mba iova ny fijery iova ny fijery mba hifanometanana ny samy mpandraraha malagasy ary za koa eto mitodika amin'ny mpandraraha zay vo hisondrotra fa anao fitetezam-paritra atoato fitetezam-paritra zay ataoko dia hifampizaratraikefa amin'ny toerana misy ny tenako zao satria 3 taona nandrarana zany expérience lehibe zany ampanetretena ny ilazana zany expérience lehibe zany hifampizarako aminareo mpandraraha zay tanora reo mbola misondrotra na reo efa navita expérience koa tsy maninona fa ho ataoko zay fitetezam-paritra zay amin'ny fotoana mahamety azy ao ampandrenesiko amin'ny Facebook isy organisation apetraka ary hifampizara hifanampy amin'ireo mpandraraha malagasy namana hizara ny traikefa zay mba nomeny Andriamanitra anahy eto amin'ny toerana zay misy dia mitodika aminareo mpandraraha malagasy azakivinareo mila manina fahasahiana mila manina fanetretena mila manana finiavana mila manina vina ny fandrarana ary misy riska be deabe tsy maintsy raisinao anatin'izany hifampizara aminareo amin'izany ary mananonareo fahatokisana fa rehefa manao amin'ny fonareo tsy maintsy misy valiny foana iny na oelana ho aingana dia zay ngamba ny amaranako azy mitodika amin'ireo mpandraraha manokana zany hoe ho avy ny tenako hanao tournée ary hifampizaranaizay ary anampy amin'izay tratrako ho an'ireo mpandraraha namana vao misondrotra sy ireo maniry an'izany koa ary afaka koa izy ireo mandra-pahavitan'izany programmana tournée zany afaka manatona atao amin'ny any amin'ny braoko amin'ny fotoana zay mampety andrareo manatona izy misy olona afaka mandray andrareo aty amiko mba raha te hifampizara na hoe te hifanatona amiko manokana misokatra ho an'izany ny tenanay ary tena makahery anareo mpandraraha namana fa mafy ny ainatsika atao anatin'ity krizy iraisam-pirenena ity ary zay ny ilaina fanohanana zay ny ilaina fanohanana mba tsy ho rebireben'ny reto olona sasany reto manahirany fa zay ngamba ny afatra fa dia misaotra anareo telomenada misaotra ny teknisiana misaotra anareo nanaraka an'izao fandaharan'izao somary lavalava moa fa ilaina ihany koa ilay fanazavana zay tokony atao dia misaotra indrindra toko fantanina satria PDG mba tiako valinao mahitsy efa
tao anatin'izao fitondrana raha tsy ely zao efa nisy fotoana venao nanatrika conseil des ministres eny satria tsia makasitraka tompoko izay no etintsika mamahina ny fandarana manokana tamin'izao takariva izao amafisina ny fankasitrahana ho anao andre matofilo tale generaly ny vondrana sodiaty izay nanaiky ny fanasanay telomenada tamin'izao mivahiny tamin'izao fandarana manokana izao isaona ihany ko i Abraham Razafy avao amin'ny TV Plus Madagasikara sy Gasikara Fensoa avao amin'ny Real TV izay nanatotosan'izao fandarana izao niaraka tamiko ianareo ihany ko ary toko lasy bovady isaona naharitra izany hatramin'ny farany mandrapitafa mandrapeo nindray ary veloma tompoko